Sotra Jesosy ho mariny eto amin'ity toerany ity ane zany asa ny tanteranay tsiraray avy zany misokatra ho anao ny fonay mivelatra ho anao ny fonay midira Jesosy anjakao ty anatinay tsiraray avy mianaranao Jesosy tompony angatana izany vavaka izany anandratra ny voninahitra ao izay voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahitra ny tany rehetra. Amen. Ampitombona amintsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mandiny volana faharoa amin'izao taona 524 zao sika taona ny fananganana ny fanamboarana izay mety simba sy rava any anatintsika tsiraray avy. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Inoko fa tsy tara Jehova miarabatratra ny taona satria zao koa ny tena voanjory teto tamin'izao taona 524 zao. Raha soantsika rehetra samotahin'Andriamanitra ho ela velona ho lavandry fanapahana ho ambiny zava-manasatra angidy lavitry ny faty eny isika menakavy fa ho mamity ny vola ihany kosa. Ny salamy fahafitambozato ary no salamy fiderana anivizantsika zany famezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Ndeo vakitsika ny andininy voalohany hatramin'ny amin'ny anaran'i Jesosy. Miderana Jehova fa tsara izy, fa mahatsy famindapony. Afaka izany lamotany Jehova, izay ravota ho afaka amin'ny tanana fahavalo, sy nangony afaka amin'ny tany maro, dia afaka any sy manana sy andrefana, afaka any avaratra sy tany amin'ny ranomasina. Ny rehetrarehitra ary mihefitra ireny, ka manara-tsavatra ny amin'ny tany foana, ary sy nahita tamanahonelana. Nona sy manketaeta izy, sady rehatra ny atao anatiny, dia entanaka amin'ny Jehova ireo lamony, ka mivozery amin'ny fahatereny. Amen. Iravaina amin'ny telopolo ny protestanta. Moa aiky tantaraina va ny fahasoavanao ny andiny voalohany sy ny andiny fahatelo. Voninahitra ne no asandatra eo anao
ary Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino midera sy makalaza ary manome voninahitra anao zay noho ny alehibe famindraponao sy ny fitiavanao ary izany famindraponao zany mbola tsy nahalany-dritra anay matoa zay mbola velona ny atrapamonjena tahaka an'izao narovanao tamin'ny loza maro samihafa narovanao tamin'ny entiny mandringa sy ny entiny mifindra maro samihafa no avanao tanatin'ny maro satria samihafa manompo ahy sy ny tsy manompo aho ianao ary ho hitarony tsy fitovian'ny marina sy ny meloka tsy manamary teny eto anaty ianao zay Andriamanitra fa ianao ny mpandinika ny fosim-pamantatra ny fony tsiraray avy fa matoa zay mbola nazo famindram-po tahaka an'izao mbola ho ny tananao Andriamanitra ny vimbina sy ny tantananay ny azo nanay tsiraray avy ka mendrika miamboninahitra eto amin'ity toerana masina itenao satria andronao ny andro androany hodirain'ny lela rehetra ianao andolilo alitra rehetra ianao hatrany an-danitra satria tany fa lehibe tsy takatry ny saina zany famirapiratany zany voninahitra ao zany Andriamanitra misaotra anao zay Jesosy fa ianao ny tomponay sy mpamonjy anay mbola tsy vizaka ny mivavaka ao anay sy mifona ao anay isan'andro eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray satria ny fahafatesana ny tambon'ny ota ary tsy misy manana ny mariny zay na dia iray aza ka tsy misy manana ny voninahitra Andriamanitra fa ianao Jesosy ny mbola mangataka amin'ny fitarenana tsy azo tononona eo anatrehan'Andriamanitra ray dia zany mahatonga an'Andriamanitra mandefitra aminay manindry fony aminay ka mamelatra ny tanandray tamin'ity androany ty zanako malala va Efraima no dia fatra-pahapahatsiaro azy zany no hiderana isan'ny mezana voninahitra anao Jesosy eto amin'ity toerana masina ty tsy hainay ny fomba ny any an-tanitra satria mbola tsy tany zay fa ny finoana ty anatinay kosa rehefa vita azo azakazaka irana aminao ety amin'izao tontolo zao ety dia mbola hoany daholo zay rehetrarehetra zao ary ho santatry zay ataonay rehefa tonga an'izay dia mihindra ny aniriny anjeliny an-tanitra ny manome voninahitra anao zay raiso zany ry Tompo fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahy ny tany rehetra mazotoerana isika rehetra tena fitiavan'Andriamanitra lehibe eo antsika ry havana nanomezany ty androandroany ty indray indrindrandrindra ho antsika mpanefanasan'ny tompo rehetra iaona tsika amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka sady tompony tompo andehantsika anao nira hoe Andriamanitra fitiavany anao ka mihevitra ny momba anay etya raha mifomaraina izay tsy afaka ao ambavanay fa ampo anay ny fahasoavanao ny andiny voalohany sy ny faharoa amin'izany nataontsika dia hiakatra ny ray aman-dreny lehibe hitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra. Andriamanitra fitiavana ihany mihevitra ny mombana ety raha mifomaraina Yeah.
Mitantana nidiana yeti Ramandiya Dunyalina Ulatuka Iderana Awala Nifasubana Alamana Yamibaliya Yang Dunayeti Iyana Umasuanu vavaka isika manatsy anao zay Andriamanitra, ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, ilay mpanjaka ny mpanjaka rehetra, ilay tompon'ny tompo rehetra, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Miantso anao zay satria ianao ihany no Andriamanitra ampy ho anay eo amin'ny fiainanay, mijery anay, manasoa anay ary manoro-hevitra anay. Olombelona daholo reto miresaka aminao Jesosy, mandadilady mifona eo anatrehanao, fa manota isan'andro zay. Mamenatra da dia miteny zany aminao ra satria tsy mety afaka amin'izany mihitsy zay. Tsy nisy olo-masina ho ianao ka tsy nanota. Dia misaotra anao zay raha mbola mamindra fo aminay. Ary androany raha hiteny aminay ianao dia midira ao anatin'ny fonay, amboary zay rehetrarehetra tsy mety ao, atsangano zay farava eo amin'ny fiainanay. Ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Miarahabantsika rehetra amin'izao lahady voalohany volana Février zao, ary ny mahafaly dia manao ny heviny sorodalana voalohany omen'Andriamanitra antsika isika mba hahazahoantsika zany lalana tsara sady marina ary mahasoa, lalana mahasoa atoron'Andriamanitra antsika izany. Ny Genesisy 9:20 no jerentsika amin'izany. Genesisy 9:20 manomboka amin'ny andininy voalohantsika dia manaraka amin'izay andininy tononoko aminareo. Manomboka amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mosary indray teo amin'ny tany, afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahavelon'i Abrahama. Ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka, mpanjakan'ny Filistina tany Gerara. Ary Jehovah niseho taminy ka nanao hoe, aza midina any Egypta ianao, mitoera eo amin'ny tany izay ho lazaiko aminao.
mivahiny eto amin'ity tany ity ianao dia ombanao a setanao aho fa ianao sy ny taranako a nomeko ireto tany rehetra ireto ka hotoviko ny fenianana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao dia ahamaro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra aho ka omeko ny taranakao reto tany rehetra rehetra ary amin'ny taranakao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria efa niain'ny feony Jehovah Andriamanitra feon'ny Abrahama ka nitandrina izay nasaiko no tandremany dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako ary Isaka dia nitoetra tany Gerara ary ny lehilahy tompon-tany nanontany iny amin'ny vadiny ary io koa izy anabaviko izy fa matahotra ilaza hoe vadiko izy fa ndreo izy hoe hamono ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka satria tsara tarehy indrindra izy dia raha isika ny 12 dia nandidy ny vahoaka rehetra Abimeleka ka nanao hoe izay manendry io lehilahy io na ny vadiny dia atao maty tokoa. 12 dia namafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazo 100 eny tamin'izay taon'izay satria efa notahian'i Jehovah izy ary nanan-karena ilay lehilahy ka nandroso ny tombo ambara-pahatongany ho mpanjato be indrindra fa minanana fananana be izy dia ondry amanosy sy omby ary andevo maro ka dia nialina azy ny Filistina. Ray masino anamasinanay amin'ny teninao ny fahamarinana mahagaga ry havana tena mahagaga le Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama rainy dia ataon'Andriamanitra amin'ny zanany ny fanaikana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama rainy dia naverin'Andriamanitra amin'ny zanany ny fitahian'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia nafindran'Andriamanitra koa amin'ny zanany. Zay ny lesona lehibe anankiray mba entiko ilazana anareo androany fa izao Andriamanitra zao mijery zay nataon'ny razantsika. Raha tsara nataon'ny razantsika ny taranana rehetrarehetra omen'ny soa rehetra, raha tsara nataony. Fa raha ratsy nataon'ny razantsika nanompo sampy, namono olona, nangalatra, jangajanga, tsy nanam-pahataperana, iny andray no averin'Andriamanitra amin'ny zanany. Lesona ho antsika mihitsy zany zavatra zany. Zay ny antony ho nanapahana ny ozina amintsika tsirairay avy. Ary voalaza ny soratra masina tamin'ny andron'ny Ahaba mpanjaka dia nitenenin'Andriamanitra mihitsy fa hozoniko anao dia nandohalika, nandritra ny fitafiany, ny tomany, ny fona tamin'Andriamanitra. Ary hoy soratra masina hoe hoy Jehovah, satria ianao ny fona teo anatrehoko, ny fona tamin'ny razanao, tsy anaraka nataon'ny razanao, dia ianao no tahiako. Zay ianao mifona io no tahiako. Fa ny zanako rehetra mbola hozoniko indray. Tandremo zay zany androany zany Andriamanitra raha milaza fa hoe hanangana ny rava
dia tadidio tsara fa miankina aminao androany, miankina aminao androany. Raha hitanao fa mbola misy ozina mamatitra anao, tsy mahafaka anao mianatra, tsy afa-panadinana, mitady asa tsy mahita, manambady tsy miteraka, izay atao rehetrarehetra tsy vamina, beba tapahoaingana izay oziny izay, fa tsy afaka aminao izay mandra-pahalany ritra ny taranakao. Fa raha niova kosa tsika, zareo nanaovany Andriamanitra amin'ny Abrahama, tamin'ny andron'ny Abrahama dia niteny Andriamanitra, maty izy nisy olony zanany Isaka, dia mbola niteny indray Andriamanitra. Nisy misary be tamin'ny andron'ny Abrahama, dia vonjen'Andriamanitra Abrahama, dia nisy misary koa tamin'ny andron'ny Isaka, dia nivonjen'Andriamanitra Isaka. Nisy ady be ny Filistina mihitsy niady tamin'ny Abrahama fahiny, nandresy Abrahama. Mbola Filistina ihany koa no miady amin'ny Isaka, fa nandresy Isaka. Andriamanitra fa namea harena be tamin'ny Abrahama, tsy tanono zany, nanan-karena be izy, nanana ondry amanosy amanjatony amin'ny arivony, tsy nisy oatra azy, mpandanjato be ho ny fitenenana. Tahaka izany koa Isaka, nataon'Andriamanitra nanan-karena be mihitsy, nanana ondry amanosy maro, mpanjato be, ary nanan-karena tsy nisy oatra. Tena paralelina, tena mitovy mihitsy ny fianan-kena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy tamin'ny Isaka. Inona mahatonga hiteny izany aminareo? Androany aho dia tena ampieritseritra antsika rehetrarehetra. Inona moa izany? Voalohany indrindra, enoy izay lazain'Andriamanitra mombanao. Jereo tsara, na i Abrahama na Isaka zanany, tsy nivavaka ireo nanao hoe Andriamanitra mba jereo taio be fahavalo tsy zany. Fa Andriamanitra tonga dia mahalala mihitsy ny aminy dia miteny. Zay zavatra izay anankiray faran'izay ngeza indrindra, ny mahazo azy zany raha tsy miteny aza, efa fantatr'Andriamanitra. Zay azadino zay, ny mahazo anao na tsy miteny azy ianao, mipetraka mivavaka fotsiny, tsy mangataka akory hoe valio fa ny aniko anina raha tsy misy, tsy mangataka an'izany akory ianao dia efa miteny izy. Zay isan'ny teboka anankiringeza be indrindra tiako apetraka aminareo. Tapijoro vavolombelona anareo amperitreritra anareo amin'izany fomba n'Andriamanitra zany. Misy mpianatra 5 ao amin'ny sekolintsika Fiotazantsoa, mpianatra 5 samy ray kilasy, ao amin'ny kilasy de 7e, 5 mifanakaiky nahitan'i Jesosy amin'ny andro atoandro any am-pianarana, ary izy 5 izay tena tiany Jesosy, vahana ny olana, ohatrany nataony ray W. Vao tonga Jesosy am-pianarana, izy 5 ireo tonga dia nikikika nytomany hoe masina 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 Jehovah tompony maro, aleloia, niarana andohalika, niaraka nikikika, danaka daholo mpianatra ray kilasy. Dia hojerevantsika hoe inona daholo ny olana
mahazo an'ireo zaza anaky 5 samy hafa ireo 5 samy hafa 5 samy hafa fianakaviana samy hafa fa jereo anie le fahorian'io ankizy io miaraka amin'ray aman-dreniny dia tonga dia tongavan'i Jesosy hoe zao ny teniko aminao zanako. Tonga dia novaliany le olana tsy teny betsaka aho mangataka maîtresse Clarisse aloha andray micro satria mpianany izy le anazava amintsika hoe mijaly be zay to hoe be dia be zay to taloha ny ankizy marary fa miasa daholo ny mpiany rehetrarehetrarehetra dia sitrana dia jereo amin'izay naovan'Andriamanitra azy mangataka anao maîtresse mba handray micro ianao dia mitazana tsara ianareo any ambony any sy any any ampitan-dranomasina rehetra any nareo 5 fanakaizany anankiray ile malady larary ay eo ary maîtresse aloha ny manazavaka vavakatsika aloha tompoko tiako izay tia ary izay fatrapitady dia mahita ho ianao Jesosy reto zandrikelinao reto Jesosy fantatrao ny adin'ireo fantatrao ny fahorian'ireo ianao nefa Jesosy mandray an'ireo ary tsy manao tsinotsinona ny fahorian'ny zandrikelinao tena fantako fa tena ao aminay ianao Jesosy ao amin'io sekoly fihotazan-tsoa io ao amin'ny classe de 7e indrindrindrindra Jesosy ka raha hitsory vavolombelona reto zandrikelinao reto dia ampitombo finoana ny olona rehetra zany ho voninahitry naranao rery ihany misaotra Jesosy amen. Miaina mity dia fitiavana Kezia Mirado Luciano Tsisalama salle de classe no faran'izay kely indrindra ny amin'ny salle de classenay ao amin'ny fiotazan-tsoa 22 mètres sur 8 eo io raha lehibe indrindra nefany dia tsy haiko fa roa taona lasa izay ny nakaty mbola nahita coin kely foana ihany nanambarako tranon'ilay fionana ao amin'ny salle de classe keo dia zariko foana mpianatra hoe afaka mandalika mivavaka foana ho anareo à chaque problème zay moa ny fomba hitazako an'ireo zazy ireo hoe rehefa misy olana ao amin'ny tokantrano na ny amin'ny rehetrarehetra dia fantatro foana mihitsy nireo hoe tsy miditra izany fianarana izany fa misy problème dia ajanonay ny fianarana dia miresaka izay dia rehefa mitantara ny fahoriana ilay ankizy dia mijanona tanteraka ny fianarana fa lasa aloha izay mianakavy kely manao rojombavaka ireo zazy ireo dia mitovitovy ny kahan'izy ireo raha ny tena marina ny lehilahy tena akabetsahany mandao ny tokantrano fa ireo zazy ireo ny akabeazany dia neno ny lasa ary dia mavesatra amin'ireo zazy ireo zany dia ny teny nananatra satria tsy un plus un égal deux fotsiny nampianariko an'ireo zazy ireo fa mampianatra ny fiainana mizara an' Jesosy amin'ireo zazy ireo dia izao ny teny nameko hoe vous n'avez pas le droit de juger vos parents izay mihitsy ny teneniko anazy fa ny anjaranareo mivavaka ho an'ny dada sy neny mba hiverena ny dada sy neny dia tamin'ny lakamisy maraina ry havana tsy maintsy nazakazaka namonjy dentiste dia nomeko devoir ny ankizy dia rehefa miverina avy any dia nitantara izy rehetra hoe maîtresse izay nahita an'i Jesosy dia tantarao areo dia nitantaraindry zareo anahy ilay izy ohatrany tsy netin'iny mihitsy ny saiko hoe matetika tsika rehefa mihaona amin'i Jesosy amin'ny alina rehefa matory na ao anatin'ny nofy fa tamin'ity tena hoe andro atoandro ao am-pianarana nandoalika teo amin'ny tranon'ilay fiaonan'ireo zazy ireo dia ny anaporofoniko mihitsy ny hoe tonga tao aminay Jesosy iainony ankizy nareo rehefa avy eo fa za efa tena ny fonako tamin'i Jesosy mihitsy ny ferikereko satria hozaiko hoe ahoana raha mahapoposibla zany izy dia mianadandra nahita an'i Jesosy andro toandro tsy natory fa tena hoe en plein cours dia ny zavatra nataoko hoe Jesosy tafatorombona aloha tena fenteratsemboka ny tenako rehetrarehetra dia izao no nataoko Jesosy raha tsy fanamamitaka ny seo tamin'ireto zanako reto composeko aingana numéro 1 dada fantatrareo tsara fa tsy dia moramora loatra angamba mahazo any dada fa raha ohatra ho Jesosy ka tena ianao mihitsy ny teto vao miantso an'ity appel ty dia ataovy mandray ny antsoko dada
bon composé koa numéro ry havana tsy elatra be mihitsy ny ambafafoko fa tonga dia andraisin'ny dada ny appel osaka Jesosy a tena teto ianao tenao ihany dia natsoko dada tantaraiko anazy ny zavatra so dia tokony ho any aminao azy zao dia zao toy izay mbola tsy eto fa mbola ny lavitra be fa raha pitso ara ho maninona raha pitso hoe raha pitso koa mbola tsy hoe ozy izy mety ara aveo ambany après-midi ozy izy dia eny ara fa miroa sasany tonga tao amin'ny dady izay a teneniko ny ankizy hoe manao fotsy tsara mihitsy na mivavaka tsara mba tsy angalarin'ny devolin'ny fotoana ireo zazo ireo moa zany efa tena mahay ny fomba mpiandry mihitsy ireo a dia aleo zareo ny tsorovavolombelona ny fôry izy ireo fa zay taloha raha misy ankizy demoniaka ao ampianarana dia miasa zay esana eny ankizy fa tamin'ity indray mitoraka ity vao niditra mihitsy ny janvier ry havana nahagaga anahy dia izao ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra eny misy mangalatra raha tamin'ny fetom-boan'ny taom-pianarana ny very ny fitaovam-pianarana dia nieritrretiko hoe alain'ny mpangalatra le izy dia mbola andeha amidiny indray fa efa ty amin'ny volana janvier vao nanomboka very tsikelikely a nentan'ireo ankizy ireo tsy nyray kilasy tao aminay kory fa anisan'ny very fitaovam-pianarana mirado a dia ny tany amin'ny kilasy efa koa nentinay teo amin'ny Jesosy le izy dia aleonareo mba hiain'ny fitsoroan'ilay zazavavolombelona donc zany andrasa aloha raiky izy eno tsara fa ahoana nahitan'i Jesosy nareo a ohatra nisy aloha zany Jesosy hitanareo zay toy izo ny anaranao ny enamity nijoroko favolombelo eto tamin'ny lakany sy mahaina zany ny antso anamako hoe ndao hiakatra any ambony ny vavaka dia rehefa niakatra izay dia nanome voninahitra an'Andriamanitra dia ohatrany hoe misy mafanafana ataovy misy le nanome voninahitra azy voninahitra ny ao an'Andriamanitra ihany alleloia masina 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 Jehova tompony maro enika voninahitra tany rehetra amen dia ohatrany hoe tsapako izany hoe misy tanana manao bonjour tena mafanafana be mihitsy dia aveo nampitianiko ny tanako dia nandoalika dia niondrika mivavaka hoe Jesosy eo ataovy miverina miaraka Jesosy papa sy maman anay dia ataovy mivasikanana Jesosy mba tsy harary dia rehefa andeha hitsangana iny dia teo amin'ny tranon'ilay fianana dia nahita olona mazava be ny tarehany dia ny tanany mivelatra tsara mihitsy zay misy lavaka amin'ny tanana atao mafimafy kely hoe ianareo any ambony any maheno tsara dia ny tanana misy lavaka tena hitako tsara mihitsy dia izy manao akanjo fotsifotsy be mihitsy dia aveo miverina niondrika dia nikipy dia tonga dia tanatina salle ngezabe mbola ngezabe no ity salle ity ony dia feno olona mipetraka be dia be dia feno anjely be dia be manodidina le salle dia ozy Jesosy hoe andraisana lesona hono izany hoe dada sy neny misaraka izany dia aza matahotra hono fa tsy mahary intsony ianao dia rehefa nitraka dia ahoana tsara izy hoe ataovy mafy tsara fa tsy raiko ahoana ozy ozy izy hoe andraisana lesona hono izany hoe dada sy neny misaraka izany dia mefasikanana anao ony mba tsy harary intsony dia aveo rehefa nitraka dia tsy hitako intsony le mazava be izany dia voninahitra an'Andriamanitra ihany zay zany aza iano tsara ho antsika rehetra io misaraka dada sy neny jerenao ny fa tena mahandriamanitra an'Andriamanitra dia malahelo ny fony zay izy malahelo ny fony zay tonga dia nitsenain'Andriamanitra aza mijery zay dada sy neny sy adalany dada sy neny any fa ianao ataovy anatra ho anao rehefa lehibe any ianao mba tsy hisaraka ohatrany dada sy neny dia ahoana ozy momba ny dada sy neny ataona inona ny dada sy neny andraisana lesona hono izany hoe dada sy neny misaraka izany dia ho any amin'ny dada sy neny izy sa tsy ho any hoany hony izy zay ho antsika rehetrarehetra zany ahatonga sainantsika mihitsy ny
fa ny fahorin'ireo ankizy ireo na tsy mahay mivavaka ary izy dia efa tonga dia tsy anain'Andriamanitra. Malahelo anao misaraky dada sy neny mitsarakara Nikolazy ary manahirana, aza malahelo ataovy lesina ho anao. Tejery le taranaka izany ny renany rehefa ratry zay ianao ka mivavaka tsara manomboko zao dia tahiko anao. Fa i dada sy neny kosa aloha ho an'izay misaratsaraky ireo aleko any dia ho hitantsika ny toyny. Tsisy hafa ny tiany any Abrahama ity sy Isaka. Izy tsy miteny hoe, izy niteny hoe tahiko anao, fa zareo tsara fa mipetraka teo amin'ny toerana io izy ho Jesosy hoe eto ihany no mipetraka. Dia mipetraka teo Isaka namboly fa navokatra 100 azonao zany. Raha 10 taona zany anjary 100 taona zany ny vary vokatra. Lefa any erinany jerena ka dia jerenao tsara dia anaovan'Andriamanitra ny dada sy neny misaratsaraka ireo fa ho any ozy fa ianao aza manaraka ny fanony. Saotra zanako dia anakiraindrainy. Je m'appelle Fitiavana. Ny antony ijoroako vavolombeletsy zany dia tamin'ny lakamisy maraina dia tany ambany zay dia hoe andao hiakatra any ambony hivavaka. Mafimafy mafy kely indre dia tenena mafy. Dia niakatra tany ambony zay hivavaka dia name voninahitra an'Andriamanitra zay dia ohatra misy tanana mafana be mandray dia vavaka izay dia ozy hoe Jesosy eo mba aza atao mampirafy tsony da mamanay. Dia avy eo dia ozy izy niteny Jesosy hoe vavah tsara ozy izy amin'izay tsy mampirafy tsony. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra zany. Inona moa izy ty hoe Mampirafy. Manina mampirafy ny mamany. manina hony mampirafy. Ye Oui. dada sy neny Maman. Maman. Oui. I maman mampirafy ho alehany any. Ireo koa fa misaraka koa reo dada sy mamany. Fa i maman mihitsy ny tena maditra mampimafy. Dia hoana ho Jesosy taminy Hoy ny teny hoe mivavah tsara ozy izy amin'izay izy tsy mampirafy. zay ny diditsika zany dia ny mivavaka fa azany mitomany hoe Jesosy mampirafy be rano na mampirafy be dada na ineny. Tsy ny manome tsiny fa mivavah zay ny lazainy. Io sasa kely reny sy nivavaka amin'izany fa misaraka koa ny ray aman-drenin'ireo. Isy le narary, isy moa le marary Seliana mity io le nitidina gros intestin fa lava be. io fa io le teny voalohany io marary. Ny tsy nain'io ny osy dokotera lava loatra dia nanapahana. Dia rehefa nanapahana io tamin'ny herinandro ambony dia tongavan'i Jesosy amin'izay izy satria ny dokotera milaza hoe tongava indray amin'ity herinandro ity fa mbola napahana indray fa mbola lava loatra. Hitanao zay le aretinao zany tonga dia fantatry Jesosy dia hoana ho Jesosy momba n'le aretinao. Hoy izy hoe ame faritra anananao ny mba tsy harary tsony. Teka ho an'i Jesosy tsika zay ka ho any amin'ny dokotera anao sady tsy ho any amin'ny dokotera valeo aloha andeha hoany ana sady tsy ho any amin'ny herinandro. Tsy makany. Tsy makany mihitsy fa minoany Jesosy fa rehefa Jesosy no miteny dia tanterahany zany. Saotra tompoko hoe io anankiray ngamba iny efijika hoe maratsy diso izy rehetra ifiprivé madola fa io efijika ema. Je m'appelle Kezia. Ny antony ijoroako vavolombeletsy zany dia tamin'ny lakamisy za zany ny antony namanay dia niakatra izay 5 dia avy eo nivavaka nandao alika teo amin'ny tranon'ilay fionana dia name voninahitra an'Andriamanitra. Dia avy eo zay samy nandao alika mivavaka dia ohatran'ny nisy nandray zany ny tanako mafana be ilay izy dia misy olona mijoro eo amin'ilay tranon'ilay fionana dia mifotsy ranoray be ny akanjony dia nitary amin'ny takona an'ilay lumière dia tsy hitako mihitsy hoe izy io
dia niteneniko hoe fa ezaka moa ianao azafady. Dia tsy namaly izy fa ozy izy hoe aza matahotra fa ianao tsy haninona izany satria efa eto ampelantanako ny fiainanao sy ny tokantranonao. Dia vavaka aho amin'ny tokantranonay dia hoy izy hoe indray tsara fa dia aza manota izany mihitsy ny ozy izy. Tsy reko sara hoe averakely maîtresse hoe izy izany nandoalika teo amin'ny tranon'ilay fionana dia rehefa nandoalika teo amin'ny tranon'ilay fionana izy dia nahita izay ny fitenena azy hoe lumière ozy izy izay indray zao ny anazy ny fitenena azy dia hitan'ilay izy mazava be dia nanontany izy hoe iza moa ianao dia tsy namaly izy fa tonga dia izao no teneniny tamin'ilay zaza hoe aza matahotra dia indray tsara fa hitako ny ao tokantrano ny dada sy ne satria ny anazy koa mamao any koa no manao ny ataony. Marary fo mihitsy io misaraka koa ny ray aman-drenireo tena mampalahelo mihitsy sika fa debedebe mitomany ane le zaza efa nisy fotoana mihitsy ny satria izay rehefa manao expression orale na amin'ny teny gasy na amin'ny teny français dia manontany tamin'ny voaniditra hoe nanahoana ny fetin'ny Noël sy ny taom-baovao izy dia ozy izy hoe tonga tao maman niaraka tamin'ilay nouveau papa dosako hoe y avait pas de box tsy nisy box ave tamin'izany dia ozy izy hoe lamina tao ihany ry zareo fa papa izany tena mampalahelo. Izany hoe manaiky Jesosy izany eo amin'ny dada sy neny Ie, tompoko. saotra tompo tehaka ho an'ny tompo sika amin'izany saotra tompo reo dia misara-panambadiana daholo ny ray aman-dreniny mahaditra dikan'izany zany tsika ato am-piangonana ato ane zany dia mieritreritra ny saraka daholo foana izany koa ny vavaka foana ahita tsara tare noho ineny ahita tsara tare noho dada izany ny atongavana eto dia saraka io tongavan'i Jesosy ny zanakao farany lahakely anakoroa fa ny anankiray marary iny izy ka marary ny anarany selo dia mitenena mafy. Je m'appelle Mirado. Classe de septième daholo reo. Ny antony ijeroko vavanimbelety izany dia tamin'ny jeudi vavaka teo daholo sy izay ana dia izay dimy fa ny ray marary dia nandohalika teo daholo izay dia nanome voninahitra n'Andriamanitra teo dia nisy tanana mafana be nandray izay dia mazava be ilay olona teo amin'ny tranon'ilay fionana nisy azy dia mivavaka teo izay dia natonga niteny anahy izy hoe rehefa mivavaka dia mifatoho tsara ny fivavahana fa aza mieritreritra kilalao dia tamin'ny saotra azy mihitsiny ina moa le kilalao jerenao rehefa matetika ina ina minaran'ity kilalaonareo ty le anankiray iny le marary le makany amin'ny salle de jeu le mibedesin'i Jesosy le makany amin'ny salle de jeu dia ina le jeu nataony tany ina moa Call of Duty. Izy zany fantatrareo ankizy zany le akitifotifotra be hono zany le pa dia miteny mihitsy Jesosy aza mijery an'io tsononareo fa manimba ny sainao io dia manjary olona masika be anao rehefa andray andro any dia ahoana ozy ianao dia ozy hoe nandohalika teo ihany aloha za dia mivavaka teo dia niteny amin'izay izy hoe rehefa mivavaka ao manaraka dia mivavaha tsara ozy izy aza mieritreritra zavatra fa vavaka atao an-tsaina rehefa mivavaka. Saotra tofo vavaha tsara aza mieritreritra zavatra hafa rehefa atao am-piangonana saotra ny Jesosy tehaka ho an'i Jesosy avy dia saotra izay zanako vavakantsika Jesosy Luciano zao any marary tsy fantatray hoe inona ny antony fa tokony hijoro vavolombelona teto izy neny eo raha mba mety moa mba ferena fa marary ny ankizy mijaly reo sasy klasy tiako sa maina ireo sasy reo Jesosy sotranao fa efa niteny anao fa andray tanana azy ireo apetrako feny am-pelantananao izy ireo tsisy dimiana ta ihany fa ny anakenina ambo izay tsy tonga nijoro teto Jesosy fantatro fa ao amin'ny salle de classenay ao enao mahita anay
fantatro fa ao amin'ny sekoly fiotasan-tsoa ianao na dia tenenan'olona ratsy ary ny sekolintsika Jesosy. Neny ferena dieny raha mba mety ho voninahitra ny anaranao Jesosy tangatako misaotra Jesosy. Misaotra toko zava-dehibe izany, misaotra raka izy mahatonga sainanay izany, manana ny fahorian-tsainy daholo misaraka daholo ny ray aman-dreniny ireny ny anankiray ara dia tena toko tomany teo mihitsy reniny. Sahanareo ve mbola manao izany? Mbola tanoranareo ray aman-dreny nitadiny tsara fotsiny sy mahasoa sy ny olo-tiana, fa zareo ny zanakareo fa malahelo. Eny Jesosy zany alahelo zany. Zany eny mahatonga antsika mivavaka rehefa avy eo Jesosy hoe tahita ny endrika eo aho rehefa fantany amin'izay ny endrika eo fantany amin'izay ny probleminao rehetrarehetra. Hatramin'izay izy dia mamtely amintsika minofy fa izao izy tonga aminao tampoka ao an-trano. Betsaka nefa nahita an'izany eny eo mpanasana vilia izy ny tonga tampoka, tsy mahateny tsy na volana tonga dia mandohalika amin'ny andro maraina, amin'ny 7 maraina. Tsy mba mangetahita an'izany ve ianao tianao zany sa tsy tianao? Zany ho vanginy Jesosy amin'ny andro atoandro rany, tianao zany? Raha ianao amin'ireo zazareo zakanao sa tsy zakanao? Atsangano tanana izay mahazaka ny mahita ny Jesosy amin'ny andro atoandro hoe atsangano tanana. Natahotra daholo ny sisa, fa inona ny atahoranareo azy? Izy ene tonga dia mijery anao hoe marary ianao. Aza matahotra amin'ny fanitsinainao ny tapahany dokotera io mbola ho tapahana indray, aza makantsony fa zana sitrana anao. Tsy mba hitanareo fa tonga dia voavavy ny olana amin'izany tonga dia voavavy, tsisy dokotera, tsisy farmasia, tsisy fanafody, fa ilay tompony aina tonga dia manasitrana anao. Teka ho an'ny tompontsika n'izany. Jereo ny olana ireo zazy ireo misaraka ray aman-dreny amin'ny adalantsika. Ny akabiazan'ny ankizy ireny misaraka daholo ny ray aman-dreny, miady rereo amin'ny ekolazy na i neny na i dada, fa fantatra Andriamanitra zany anenjika ny dada sy neny mahasamy mieritreritra amin'izany fa zany enjehin'Andriamanitra zany ka tsy vanik'olona. Jereo daholo ny soratra masina fa tsy vanik'olona zany enjehin'Andriamanitra zany. Dia matahaka an'ilay anankiray teo, tonga ozy dada sy neny, tsy nanao boksa intsony fa ny ray toerana. Andriamanitra ny manao an'izany, vavaka atao, tsisy izay tsy hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Eo anareo rakizy rehetrarehetra mpijerijery an'io tikitikitihina amin'ny telefony ity, rehefa miangona tsy tiany zany, vavaka ozy atao fa fantatra Andriamanitra nge, na ny fianaranao na ny aretinao. Petra tsara, mivavaka tsara, matoky an'Andriamanitra fa izy mandamina ny sainao. Vakitsika le salamo fa 7 teo ange, vakitsika amarana atsika azy salamo fa 7. Ny anaran'ny 1 sy 2 miderahan Jehova tsara izy. Nareo ankizy teo midera foana, zay nahazo valim-bavaka midera foana. Aoko anao zany zay navotany Jehova, navotany ianareo zao ary mbola avotany foana ianareo ho afaka amin'ny tanany fahavalo, na aretiny io, na fahorin-tsainy io, na adi-tsainy io, na tsy fananana vola io. Tsy fananana vola mbola ho avy amin'ny manaraka ho asehoko anareo eto izy. Nangoniny avy tany amin'ny tany maro, sasany FPVM, sasany FGKM, le anankiray ao raha mbola tena silamo iringirina, fa mbola misy fotoana iresahana amin'izany. Ny renireny tany anefitra ireny, nanavatsava tany an-tany foana, zay le ady sainany, mitady ny tsaratsara kokoa
tsy nahita tanàna onenana nona nangetaheta sady reraka ny ainy tao anatiny dia nitaraina tamin'i Jehova ireo raory ka novonjedy. Aza dio zany fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba mandainga ombanareo rehetra ina izy dia samy mieritreritra, samy mivavaka, samy mangina dia mangata fionana amin'Andriamanitra. Vavakantsika voalaza ny teninao Jesosy, vavan'ny ankizy madinika ny nasehonao, fa hitanao Andriamanitra ny fiainanay rehetrarehetra ety an-tany, ary eto amin'ity fiangonana ity dia mahitanay ianao dia mamaly vavaka mangataka aminao ary a Jesosy mamindraha fo aminay. Zany ny fahadalanay olombelona, zany ny ditranay isan'andro kanefa dia ho ianao hoe tia azy foana, ka noho ny fitiavanao Jesosy dia mangataka famindram-po aminao mba hamangy ny olonao rehetra, ahitany impitombon'ny finoany fa Jesosy zay ivavahanay tsy manadino anay fa mijery anay dia manasoa anay. Naranao Jesosy ny angatahako izany. Amen. Sotra ny tomposika amin'izany fampietretana lehibe ho antsika rehetrarehetra zany ry havana, ary dia miakina amiko ny tahina ny akonako, miakina aminao ny tahina ny akonanao ary miakina aminao koa ny androsonana azy. Mila mandray fanapahan-kevitra ianao mba hitahina ny akonantsika rehetrarehetra. Ny antsika lehibe ho vita ihany, mampieritreritra mihitsy ary mampime mihitsy eo fahadinidinika mariazy eo ry havana, fa na dia efa vita mariazy aza ny ray amin'ny ankizy tonga ny ray aman-dreny mitaty-bolana, mamosavy le vinaty vavy pastera, voalasa le vinaty vavy, tonga le rafozam-bavy, miloloaody le rafozam-bavy pastera, mifanilitra tahaka an'izany. Tsisy mamosavy, tsisy miloloaody, fa le saina mihitsy nefa mitondra le olona any amin'ny ratsy rehetra. Mampiasa ankizy Andriamanitra amoazana ny lehibe amin'izao fotoana. Anankiray fa lava amin'ny fotoana napetrehitra tamin'ny taona 2007 ngamba na 8 izay tany amin'ny faritra atsimo tany ankizy vavy kely 12 taona netina efa dasa firila tamin'izay fotoana izay any amin'ny faritra Andranomainty any, natao dinidinika ireo dia ozy ny olona nitondra azy hoe ity zazy ity izy ny namono ny ray aman-dreniny, ary rehefa maty ny ray aman-dreniny dia ny dadatoa no mitaiza azy, efa maty ny koa io. Rehefa maty ny dadatoany dia nifindra tamin'ny olon-kavy izy nitaiza azy efa maty ny koa io. Ary le olona mitaiza azy mitondra azy eo tao aminay io tamin'izany fotoana izany manao hoe efa manomboka mampiseho hafahafa koa izy io, tsy mbola pastera tamin'izany 2008, efa manomboka mampiseho toetra hafahafa koa izy io, ka dia matahotra izay tompoko inona no atao. Tena ampiasainy devoly mihitsy le zaza hitondra ozina ho an'ny fianakaviana, io no ny fandrombany ny asana tamin'izany. Ka miakina amintsika tompoko ny ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny taranakitsika, amintsika tsiraray avy, ka dia ndehantsika hitondra ny tenantsika eo anatren'Andriamanitra amin'ny iraina amin'ny fito-polo sy diamanjato. Iza moa ny teharan'izany ozona izany, fa le devoly tsy mamela maso satria efa niaraka tamin'ny razambentsika rehetrarehetra, dia isika sisa no azainy koa aty aoriana aty. Tonga dia ataontsika nira hoe raha mamely ny devoly fahavalony zanakao ka mandroso manangoly mampisaraka aminao. Ny andiny fahatelo amin'izany iraina amin'ny fito-polo sy diamanjato izany. Ianao ny eloko ny razam-pena rehetra tsy voatonona etra satria mety tsy hita ny masonay, fa ianao Andriamanitra nandinika ny reny hatrany am-piandohana, namantatra ny reny hatrany am-boalohany,
dia ny taranaka rehetra mifandimby amin'izany hiara ny fahatezeranao avokoa. Tonga sainy izay ankehitriny Jesosy, fa izany mahatonga fiainatokantrano ny sasa mikorotana ambony ambany, efa nirazam-be mihitsy ny efa nanao an'izany. Zany mahatonga ny olona tsy mety ho afaka amin'ny fahazarany ratsy rehetra, ny razam-be mihitsy nefa tsy nentiny ala tamin'izany. Anjaranay ny manapa-kevitra ny roan'i Jesosy mba hiala ty anatinay izany fahazarany ratsy zany. Zany fanao ratsy teo anatrehanao zany, na hampamenatra teo anatrehanao zany Andriamanitra, ny fony zay Jesosy. Bebaka ny amin'ny fahotany razam-benay rehetrarehetra zay, ny amin'izay karazany maro samihafa na atezitra anao Andriamanitra, dia mamaly zany amin'ny taranaka faramandimby. Ny fony eto anatrehanao, bebaka eto anatrehanao, reny ny ankizy ny sehonao, anaporofonao mihitsy fa manana fahatezerana anao amin'indray aman-dreny misara-panambadiany reny. Ahoana tokoa moa ianao no nanakambana azy, ka nahoana reny no misaraka indray? Nanenina ve ianao Andriamanitra, satria izany ny ataon'ny olona manambady rehetra, mitady ny tsaratsara sy ny metimety, ny manambola sy ny manamboninahitra. Sitraky ny fonao zany, ka dia mifona bebaka, fona ho andreo indray aman-drenindreo ankizy nijoro vavolombelona ireo zay. Mba jereo takizy reto fa efa nisehonao reto Jesosy, ary nananatra azy ianao sy nametoky azy fa hanasitrana ny marary ho andreo zaza ireo. Fa ireo ray aman-drenindreo kosa mba ahoana Jesosy, mba sitrano miaraka amin'ireo zaza ireo koa, fiaina tokantranon'izy ireny, ary tsy ho azy ireny ihany fa ho azy rehetra rehetra eo an-dalam-paravana, satria taona ny fanamboarana zao, fananganana ny simba sy rava zao. Tsy izany ihany fa zay rehetrarehetra mamatotra ny olona tsiraray avy, hatramin'ny trosa sy ny fahazaran-dratsy rehetra Jesosy, amboary mba tongava amin'seho eny amin'ireny olona rehefa zany ankena ny rasany Jesosy. Raha pastera no miteny an'izany isan'andro, lasa fahakalana mihitsy aza. Fa rehefa ianao ny tonga mananatra sy miteny, ampy ho andreny olona ireny zany. Fa izay Jesosy, noho ny finoana ty anatinay, rehefa mibebaka tamin'ny fonay marina tokoa izay, dia misy mahatoky izay efa mamindra fo dia mamindra fo aminay ianao. Ary marina amin'ny teninao ianao Andriamanitra, tsy mba olombelona aho ka ho toly fony aminareo, fa ny amin'ny anarako dia ho nondro ny fahatezerako. Ny hampamenatra anao anefa nanaovako an'izany. Ahoana tokoa moa izay tsy ho menatra, raha fitsangatsangana nahazatra anay no nananaranao anay Andriamanitra. Dia manaiky izay ho ahitsinao, manaiky izay an'olo tena ho anao. Ary na Davida mpanao salama aza mba tahaka an'izany koa fahiny, fa rehefa nitodika taminao izy Andriamanitra, nahatsiaro ny eloka sy ny fahotana vitany teo anatrehanao, niosondavenina sy ny fahadianana ny tafilamba fisaonana mihitsy, mba hanaporofony fa ampy izay. Dia namindra fo taminao Andriamanitra, mba ho tahaka an'izany koa izatra ny bebaka teo anatrehanao tamin'ity androany ity. Dia mba indra ny iran'ny Davida mpanao salama voavela eloko izay manao hoe: sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino n'Andriamanitra raitsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino a Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalana napaka ny Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to, avy any miaviny hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fiainana maty, ary ny fiainana mandrakizay. Vita amin'ny telopolo sy dimanjato ny andininy voalohany any endreny abaroso izay nomenao ahy raikoa.
Andriamanitra irery ihany. Alleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, hielitra ny voninahiny ny tany rehetra. Tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Mahazo toerantsika azy tompoko. Dia mbola faly miarahaba anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratran'izao alahady voalohany amin'izao volana février izao. Ary miarahaba manokana an'ireo izay manana tsingerin-taona na ny mariazy na ny taona nahaterahany izany. Dia ho vakiana ampanajana Andriamatoa sy Ramatoa isany avy. Randriamanantena Rodin sy Raharjona Zanaharsoa Antriniaina mariazy. Rakotoarson Rotamalala Valsoa Mahalina mariazy. Randria Njatovson Nomeniafo Tsantahirina 27 janvier. Rasendra Miadana Eva 2 février mangataka vavaka sy asa fivelomana ary fahasalamana. Razafindrabe vololony aina tamin'ny 2 février. Rakotondrabe Sara tamin'ny 17 janvier lasa teo. Randrianarsoa Angifaniry tamin'ny 30 janvier. Rakotondrazafy Jean Alfred tamin'ny 30 janvier 17 taona. Raoly John Mahery Niaina tamin'ny 30 janoary 17 taona. Randrimanga Obiny Irina Onja Seheno tamin'ny androany Maly. Rakoto Vao Mialy Entso tamin'ny 31 janvier. Rakoto Malala Sitraka Medlera tamin'ny 23 janvier. Razafindra Vao Suzette tamin'ny 30 janvier mangataka vavaka ary fahasalamana. Rajao Nesa Michel Fitahina tamin'ny 2 février androany. Rasolo Firavaka Aina Kati 30 janvier mangataka vavaka mba ho teraka soamantsara efa miandriandry. Rajao Ntsoa Niry Malala. Mariose Sirina. Rasolofson Fitahina Mathias Valentino 10 taona. Razana Naivo Colette tamin'ny 30 janvier 90 taona. Ramaherson Nathanael Aro Jared tamin'ny 29 janvier. Valsoutieri tamin'ny 31 janvier. Martel Marie Sir Michel ny Entso tamin'ny 31 janvier. Rasoany Menjanahary Bodonirina 15 taona. Randrianary manana Elise tamin'ny 1er février. Raivomanana Irene Olivine 1er février. Ramiaramanana Voahirany Aina tamin'ny 1er février. Randrianary John Fanomezantsoa na Sandratra Elisa 23 janvier. Tahirin-Janahary Jessie Valimbavaka 19 janvier. Raky Niavo Christiana Fiderana 15 janvier. Ramanantseheno Jean Raymond 23 janvier 70 taona. Rahary Lalaon'Orso tamin'ny 20 janvier. Rahary Lalaina Asina tamin'ny 12 janvier. Miarintsoa Judiolika. Mamy Lalaina Tafitasoa tamin'ny 2 février. Rakoto Arsona Angitina tamin'ny 19 janvier. Rajao Fetra ny Andriamandroso Irintso tamin'ny 15 janvier 9 taona. Randriambololona Miody Der Aina Finaritra tamin'ny 17 janvier. Andrian Tsimiavina Lok Gilda 31 janvier. Faly Armas Vatsy Fanjava tamin'ny 20 janvier. Miisa 7 mianadamianaka izy ireo izay mankalaza an'izany androany. Magaga riavana fa andro fandraisana androany andro tsy tahaka ny mahazatra. Dia raha nahitsika na ny fiderana hatrany amin'ny salafy fiderana ka hatramin'ny toroteny hatramin'ny fijona vavolombelona. Dia omaly raha voatendry koa mba hanao ny aniversaire androany dia tamin'ny alina nangataka tamin'i Jesosy hoe andro fandraisana androany Jesosy dia fombako rehefa manome tenin'Andriamanitra dia mitady andreny teny tsara
tsy ho fandrano fampahirezana fa tamin'ny alina dia tena nangataka hoe inona mba homenao andreo tompona aniversaire reo androany Jesosy satria sady taonana mifananganana ny rava no andro fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo dia ty teny ty tena nomeny Jesosy tsy hoe tsy nomeny ny hafa fa tena nangatahako manokana ary tao anatin'izany zany orooro hoe raha teny mafy moa zany dia ahoana nitondrako an'izany eto nefa nangatahako le izy a dia raiso ny baibolinao ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany 5:20 fa rehefa mijeritsika dia tena mifanaraka hatrany amin'ny salamo torotenin'ny dada fijorona vavolombelona ankizy hatraty amin'ny aniversaire. Boky ny Isaia mpaminany 5:20 dia io ny teny nomeny manomboka eto amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 4:20 mahagaga loatra. Boky ny Isaia mpaminany 5:20 ny 1:20 ka hatramin'ny 4:20 rehefa hita dia ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy ianao manaraka mamaky miadana tsara. Anao tranon'ny olona ka hitoetrao ary anao tanim-boaloboka ny olona ka hihinana ny vokatraminy. Tsy anao trano hitoeran'olon-kafa izy na amboly zavatra ho an'ny olon-kafa fa ho tahaka ny andro ny azo ny andro ny oloko ary ireo voafidiko dia anaram-po amin'ny asan'ny tanany. Tsy sasatra foana izy na hitera-jaza ho tratry ny loza tampoka fa taranaka izay notahiany Jehovah ireo ary niterany ho ao aminy ihany. Raha mbola tsy miantso azy izy dia amaly ao Jehovah ary raha mbola miteny izy dia hiaino ao Jehovah. Zany ny tenin'Andriamanitra ho anareo rehetra izay nanana aniversaire ary ho an'ny fiangonana rehetra koa. Anao trano ianao hiteraka tsy ho tratry ny loza ianao ary ny mavesa-danja indrindra hoe raha mbola tsy miantso azy ianao dia hiaino anao Jehovah Andriamanitra. Noho izany tenin'izany dia hitsangana hivavaka ho azy ireo tsika fiangonana. Vavaka isika rehetra misandrata amin'ny avy indrindra Andriamanitra ataony ahoana tsy hanandratra anao fa nanomboka hatramin'ny 7 maraina hatramin'izao teny fampanantenana hanangananao ny rava tokoa ho an'ny rehetra ataony ahoana tsy hiderana ho an'ny mihevoninatrana. Miara-paly ny fiangonana miaraka amin'ireo tompona aniversaire izay nahatratra ny taona nahaterahan'i Jehovah Andriamanitra fa mindramponao zany ho tanteraka amin'ny teninao izay nomenao araka ny teninao hoe nandefa ny teniko ary tsy hiverina amiko reny raha tsy mahatanteraka izay nampandrako azy. Ao no misy salama Jesosy ao hatramin'ny varotra hony angatahany eo anatrehanao zany dia ino izy araka ny teninao fa na izay tsy mbola mangataka azy ianao dia efa hamaly ianao Jehovah Andriamanitra ary nataonao zany dia mankasitraka tompo. Ao no miandry andro ho teraka efa miandry andro hony ho any ianao ho fitaovana fotsiny ny sazy fa mampiteraka tompo fa izay nangatahany teto tranonao eto ho tanteraka amin'izany. Eo ny tokantrano Jehovah Andriamanitra izay tena sarotra fa matombola etony eto anatrehanao dia izao hoe teo ianao nitazona izany mba iray fosaina iray fitiavana iray fanompona mba ho voninahitra ao Andriamanitra izany. Maro no efa rava no nietraketraka isam'izay ihany ane no ny ataony lasa ny vavy ihany ane mampatonga an'izany Jesosy fa androany ianao re nitondra ny anarany teo mba ho jerenao manokana ary na tsy nitondra azy any amin'ny tokantrano rehetrarehetra any dia hijery ianao ny tompona aniversaire rehetra na ny tonga teto na ny tsy nanoratra na ny nanoratra ny any amin'ny fonja ny marary misy ray mpianakaviana trany avy rehetrarehetra any ho jerenao reny satria asan'ny tananao. Ny voninahitra kosa dia ho anao rery ihany fa ny teninao teny tsy miova natolotra ao anay androany ho tanteraka aminay tsirairay avy. Misandrata amin'ny avo indrindra'Andriamanitra ary ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny tompo antsika rehetrarehetra. Ombako manana ny tenin'ny mpitarika teo hoe miarabantsika rehetra
natratra ny taona vaovao 2024 ary mijoro eto ny teniko satria lasiny ny taona 2024 tsara angambany raha omenantsika ny andinindiny ny vola izay niditra sy nivoaka tamin'iny 2024 iny dia ovakina izany eto amintsika ataoko amin'ny FMG ngambany izy tia fa betsaka no tsy mbola mahay ny ariary ny vola teo ampelantanana tamin'ny 1 Desambra 2024 dia 622 874 979 FMG. Ny rakitra niditra tamin'ny fiangonana nandritran'ny taona 2024 dia 6 766 028 FMG. Ny vola niditra tao amin'ny ekôly fiotaza-tsoa dia 321 713 000. Ny vola niditra tao amin'ny radio dia 166 020 500. Ny vola niditra tao amin'ny fifoazana 828 604 500. Ny vola niditra teo amin'ny sampana teto amin'ny fitandremana tanànan-drano dia 567 252 500. Ny adidy izay nataon'ny synodapatra anivelana Tananarivo dia 112 750 000. Ny totalin'izay zany dia manome 9 428 981 508. Ny vola mivoaka indray dia toy izao: ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny fitandremana tanànan-drano sy ny foibe ary ny fikojakojana ny trano dia 1 071 415 700. Ny asa sosialy 164 930 000. Ny sarza fixe zany hoe ny jirama, ny telefona, ny frais bancaire, ny arteka dia 447 315 225. Ny karama, ny mpiasa-piangonana sy ny sarza sosial miaraka aminy 1 817 377 716. Ny vola mivoaka teo amin'ny fampandehanan-draharahan'ny sekoly, ny radio ary ny sekoly biblika 496 360 963. Ny vola izay nalefa any amin'ny sampana, nalefa amin'ny voady, ny alahady mpitandrina sy ny anniversaire ary ny sary sy feo dia 2 214 851 214 851 276. Ny fampandehanan-draharahan'ny fifoazana, ny fanokanana samihafa tany amin'ny toby ary ny fampiofanana dia mahatratra 732 851 406. Ny vola lany tamin'ny mission'ny Brafoibe sy ny entité rehetra miaraka aminy ary ny fanampiana fiangonana any amin'ny synodapatra sy mpitandrina dia 1 283 938 711. Ny fampitaovana fiangonana 557 075 950. Izy io zany dia le groupe le gasoil ny groupe izay mandany eo amin'ny 150 000 ariary isan'andro rehefa tena tsy mandeha ny jiro dia ny seza dia ny W dia ny fanamboarana fikojakojana amin'ny fiara. Ny vidin-tany sy ny fikarakarana ny mutation amin'ny tanin'ny FPVM, ny documentation ary ny honoraire-ny avocat dia 161 166 470. Rehefa natambatra izay dépense zay dia mahatratra 8 947 283 418.
Zany hoe ny sisa teo am-pelatanana tamin'ny 1 Desambra 2024 dia 481 698 FMG. Naty zany dia misy any ny fanamarinana kely izay mila fanazavana ho antsika rehetra. Dia nisy tamin'ny 2024 iny ny fividianana ny tany sy ny fanoratana azy ny tany izay mirefy 12 hektara any Ambatolona Manjakandriana izay efa mifindra tanteraka amin'ny anaran'ny FPVM. Misy koa ny fividianana ny tany izay eo amin'ny 500 mètres carrés eo izay nividin'ny fifoazana eny Ambatomirahavavy. Izy io dia mbola eo andalana fanoratana anazy moa ny foibe amin'izao fotoan'izao ny heverina izy io anaovana fasana ho an'ny tsika FPVM. Misy koa ny fividianana ny tany Atsalava Behenjy Ambatolampy izay mirefy 500 mètres carrés dia mbola eo mpikarakarana azy koa moa ny tompona andraikitra amin'izay. Misy ny fanamboarana W izay mitotaly 720 ao amin'ny premier étage eo. Misy fividianana seza ao amin'ny deuxième étage 420 isa moa izy ireo fa misy ny fanomezan'ny mpiara-mivavaka ny apahany amin'ireo. Misy ny fanavaozana ny WC aty ambany ka hatrany amin'ny 4e étage tamin'iny 2024 iny. Teo koa ny fiatoana ny fanokanana ny toby tany Andaingo izay izy io moa nisy fotoana noho ny fandaminana dia niato kely ary dia nanomboka indray ny fanokanana tamin'ny herintaona dia ny foibe no miantoka ny fanokanana tamin'izany. Misy ny fandraisana ny synode lehibe ny FSL sy ny MFF tamin'ny 2022 teto amin'ny Tanànandrano. Misy koa ny fanofanana ireo mpitandrina D1 nandritran'ny 3 mois izay miisa 920 izy ireo. Nisy ny fanofanana mpitandrina 2 nandritran'ny 3 mois izay miisa eo amin'ny 50 mahery eo zareo. Misy koa ny fanofanana ny président synodam-paritra rehetra izay vonavaozana moa tamin'ny 2024 iny eo mandritra ny mois dia miisa 20 zareo. Fanamarinana manaraka dia ny vola rehetra izay miditra eto Antananandrano dia mirotsaka any amin'ny banky avokoa ary ny famoahana ny vola dia tsy maintsy any amin'ny birao foibe no mandeha fangatahana miaraka ny facture sy ny fanamarinana ny fandaniana no ataon'ny biraon'ny Tanànandrano fa ny birao foibe no mitantana azy. Manarak'izay dia tamin'ny fanovana ny membre ny birao foibe dia nanapa-kevitra moa ny tao birao foibe hoe misy protocole izay miaraka midada amin'ny dia alehany sy ny mission rehetrarehetra izay alehany. Misy 4 izy ireo. Zavatra mampisaotra an'Andriamanitra dia tsy miatoka ny foibe na ny ariary ara na ny tôbila na ny carburant na ny sakafo na ny hôtely fa dia miato tena zareo ireo. Dia isaorana be dia be izy ireo izay manolo tena ho amin'izany asa masina izany. Farany dia nanomboka tamin'ny 2024 iny dia nampandraisina anjara ny synodam-paritra satria tany aloha tany dia ny foibe daholo no miantoka ary dia nampandraisina anjara zareo izay 2 millions ariary moa ny catégorie 1 million ariary ny catégorie 2 ary 500 000 ariary ny catégorie 3. Zany hoe arakaraky ny tanjaky ny synodam-paritra tsirairay avy. Zavatra mampisaotra an'Andriamanitra dia vita avokoa reny adidy ny synodam-paritra reny mba hahafahantsika
mamerina ny renindray fanampiana fre isan-karazany ho andro zareo. Ny teninay dia hoe fitantanana no anjaranay fa itsika rehetrarehetra no nanao an'izany rakitra rehetrarehetra zany ka dia fisaorana be deaibe no atolotra atsika rehetrarehetra ary dia mino fa mbola hitondray ny asantsika amin'ity 2025 ity dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. dia misaotra ny trésorier général tsika mikarakara vola be tsy tokotsoforony zany tsy maintsy atokotoko tahaka ny sira ka dia misaotra azy tsika misaotra azy amin'ny lalany tehaka tsy elo fisaorana azy misaotra tomposotra brofobe koa dia efa nahazo ny tomobile galopera anankiray io ary anareo fifoazana dia ho tonga amin'ny 15 février no fiarakodianareo sprinter hitondra anareo naizanaiza hatrany ambato rahavavy ambotsimeloka saotra ny Jesosy tsika amin'izany fa misy olona maro tena miezaka mihitsy hoe za hanampy za manampy za hanampy ary izay ferahany metatsika zay no ahafahantsika manao zavatra be deaibe dia misaotra n'ireo olona zay tena miasa tena mamoaka volany paosy manokana mihitsy na lavitra nakaiky ny alehan'ny dada zay dia misaotra koa ny tsirairay avy zay manao hoe za hanampy amin'ny fividianana fiarakodian'ny ny fiangonana ny any foibe misaotra tsika zay fiatanam-po miaraka zay ny mahafinaritra ka dia toizy zany ary zany mahatonga an' Jesosy ho tonga misaotra tsika ny tsirairay avy entovy dia anao fanatitra ho an'i Jehovah amin'izay tsika zay fa laniny fotoana ny rakitra voalohany sy ny faharoa any ny fiangonana rehefa avy eo tsika manao procession amin'izay fa fatatsika fa tena be deaibe amina miliara ny vola miditra amina miliara koa ny vola mivoaka fa Jesosy mbola momba atsika hatramin'izay ary mbola tsy nandao antsika zao izy mamangy antsika misaotra atsika dia misaotra atsika amin'ny tompontsika zao dia zay mame faity mivalala iny napatahatra anareo ento dia zay mame mpifaliana no ankasitrahana indrindra. Fitaba
Azafady kely a fa misy araky ny tenin'ny tata teo moa dia misy a le 4x4 galopera io a zay nomeny dada ho amin'ny Borofoibe izy io ary dia satria moa araky ny fantatritsika dia nomeny président le Dobila Rahiny dada dia hovalin'izay ho aty amin'ny fiangonana dia name an'io 4x4 galopera io a ho an'ny fiangonana moa izy io ampiasain'ny Borofoibe ary dia fisaorana mitafitafy dada no atolotra anao ary dia mino fa hiena koa ny fandaniana amin'ny fanofana tomobila satria gasoil sisa no etoan'ny Borofoibe hatreto satria efa misy an'io tomobila sotra tompoko. Misy koa ny olona manao cotisation amin'le fividianana le tomobila fifoazana araka ny teny teo hoe mbola amin'ny 15 février ho tonga le tomobila Sprinter ho an'ny fifoazana. Izy iny a dia le vidiny le menamena iny aloha mbola narotsaka fa ny fiangonana dia mbola manao trety. Nasanaty zany a dia misy ireo olona zay malala tanana zay efa manolotra sahady amin'ny fividianana niny tomobila iny ka dia misaotra tsika rehetrarehetra amin'ny fiarahametana amin'ny asan'Andriamanitra. Saotra tompoko. Dia mbola faly miaraba antsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a na tratra izao alahady andro tsara izao andro fitsaharana tonga indray tsika zany eo amin'ny filazana ny raharahany fiangonana anio alahady
febroary ny vakitentsika iraisana dia eo amin'ity moto faharoa toko fahaefatra. Ilazana isika avoakan'Andriamanitra fa efa namidy teo hatrany ny calendrier ny fiangonana ary mbola misy zany amin'ny vidiny 3,000 ariary. Ilazana isika mpiara-mivavaka fa ny vokatry ny firaisan'ny sampana na ny F7 dia atao ny alahady 6 febroary ho avy izao ka toy izao manarak'izao fandaharam-potoana amin'izany. Ny alakamisy 9 febroary amin'ny roa sasany dia misy ny fianarana soratra masina iarahana amin'ny pasteur Ahira karaha Samuelson Alain nampitondraina ny loha hevitra hoe ianao io raha oviana vao hijoro. Ny alahady 6 febroary kosa dia fotoam-bavaka fanateram-bokatra amin'ny 7-10 ary ny amin'ny 2 ratoandro ary amin'ny 5 sasany kosa dia izy ny rodorotom-piderana iarahana amin'ny sampana rehetra ary izay mandrafitra ny fitandremana taninanandrano. Ny vola rehetra azo avy amin'izany moa dia entina anatanterahana ny be miray amin'ny volana Mai ary entina ihany koa ampandehanan-draharaha eto anivon'ny firaisan'ny sampana. Avy amin'ny SL4 misokatra indray ny taom-piasana 524 eto amin'ny SL4 ka antsoina ireo mpikambana rehetra izay vonina anohy ny asa mba hanao ny fisoratana anarana anavao ny fisoratana anarana. Ny feim-potoana anatanterahana zany dia manomboka ny sabotsy 2 febroary ka mifanana ny sabotsy 20 febroary ary ny tsy fanaovana ny fanavoazana ny fisoratana anarana dia midika ho fialana tsy ho isan'ny mpikambana. Antsoina ihany koa ireo rehetra mpiara-mivavaka feno 12 taona na efa mpianatra katekomena ka te hiditra ao amin'ny SL4 fa mandritra io feim-potoana io ihany koa ny fandraisana mpikambana vaovao. Arak'izany dia misaotra ny fiangonana ihany koa ny SL4 rehetra ary misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fahatotosany fanateram-bokatra tamin'ny alahady 9 janoary lasa teo ary mankasitraka antsika mpiara-mivavaka rehetra izany dia nahazahoana vola 8,472,400 ariary. Andriamanitra tompony fahasoavana ny amaly fitianareo amin'izay rehetra nataonareo ary ho fanampiana ny ezaka atao eto amin'ny fitandremana dia fifaliana ho anay ny manolotra ny ampafolony ho an'ny komity ny sary sy feo tamin'izany vokatra izany. Ilazana mpikambana rehetra atao amin'ny Katezo fa efa nanomboka tamin'ny 18 janvier ny fanavaozana ny fisoratana anarana ary mifarana ny 22 febroary ho avy izao. Mariana fa izay tsy manao izany dia verina ho toy ny manalatena. Antsoina ihany koa izany zanaky ny fiangonana feno 13 taona no miakatra ka vonina hitoro ny filazantsara amin'ny talenta izay nomeny tompo azy fa afaka manatanteraka ny fisoratana anarana izy ireo araka ny isaky ny sabotsy ariva izay fivorian'ny Katezo manomboka amin'ny 2 ora ao amin'ny salle 316. Antsoina isika rehetra mpiambanao amin'ny Gaetama mba hanavao ny fisoratana anarana ny alahady 12 janoary ka hatramin'ny alahady 30 marsa koa izay tsy tonga manatanteraka izany mandritro ireo fotoandreo dia heverina ho toy ny manala tena. Ilazana isika mpikambana chorale foy BFPVM fa ny fanavaozana fisoratana anarana dia manomboka ny asabotsy efa nanomboka tamin'ny 18 janoary ka hatramin'ny asabotsy 2 marsa. Marina fa tsy misy olona afaka misolotena fa ireo izay tonga ka vonina anatanteraka ny asan'Andriamanitra ato amin'ny CFF ihany no afaka manao ny fanavaozana. Heverina ho toy ny manala tena izay tsy tonga manatanteraka izany mandritra ny feim-potoana voatondro. Satria moa efa voatady soma tsara ny fanatitra dia anatanteraka ny procession isika. Tompoko dia hanao procession antsika aiza moa madame le mpianatra kely teo le mpianatra 5 teo hoe aiza moa nareo teo mbola afaka ave nareo miverina manao goûter kely nareo rehefa aveo dia verina mivavaka indray nareo mba ho hitan'ny olona amin'ny folo. Mety veraka izy sa tsy mety aiza misy anareo zay aiza mbolao raha mety dia efa mirava dia manao goûter kely ianareo dia mijanona lazao dada sineny aloha fa ilain'ny fiangonana mihitsy ny zavatra hitanareo androany sotra to ny hira fa 1,700 inaovantsika procession 461 ao ka ho an'Andriamanitra ny fanendrena ny lalanao ohatra andreny ankizy ireny fa ovombininy ianao amin'ny lala tsaritra le fero kely ange maneke zay sitrak'Andriamanitra zavatra tinendriny ianao tsy maintsy tanterahany tsangantsika rehetrarehetra andininy voalohany sy ny fahatelo.
Sabata tsy maintsy mahasoanao isika ka tsy mifony vavaka isika zany ny iranay Jesosy ira toko-panompona fa apetraka aminao ny fiainanay tahaka an'ireny ankizy kely ireny toko tsy mamitaka ny teninao fa ho volombinonao zay mankatoanao voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika petraka isika ary dia hanomboka ny prosesy mbola ho toizana hatrany ny famakina ny raharahany fiangonana antsoina isika promotion fiain'Andriamanitra rehetra fa ny fifampiarabana tratry ny taona dia ny asabotsy 10 febroary ho avy izao any amin'ny La Capucine amin'ny 7 maraina kosa mia mitondra ny sakafo sahaza ho an'ny tsirairay. Izay komity ny sary sy feo dia maneho fisaorana antsika fiangonana tamin'ny fanohanana tamin'ny alalan'ny procession ny alahady 7 janoary lasa teo. Izany dia nahazoana vola 11,649,200 ariary na 58,246,000 FMG. Ny voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny komity ny sary sy feo ihany, ny komity ny sary sy feo dia mitady teknisianina momba ny son hiara-miasa amin'ny teknisianina rahalahy izay tarihin'ny lanto Randrianatoandro. Raha mahalinanao izany dia tongava ny alakamisy 9 febroary ho avy izao amin'ny 10:00 amin'ny fivorian'ny komity. Ampiasaivona ihany koa isika komity rehetra fa mivory sika amin'io alakamisy 9 febroary io. Avy amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy taom-pankalazana fa 70 taona ny baiboly malagasy ary fa 80 taona ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ity taona ity. Koa ny alahady 9 febroary ho avy izao dia alahady ny baiboly ka mba hanamarika izany fotoan-dehibe izany isika isam-piangonana mandritra ny fanompoam-pivavahana maraina. Ny tolakandron'io alahady 6 febroary kosa dia ao amin'ny ekara faravohitra manomboka amin'ny 2 ora isika miara-mivavaka. Ny fanohanana samihafa rehetra ataontsika dia horaisina ao amin'ny sekretera riana varavarana voalohany ny valopy azo fahatsika mandray anjara manohana izany fikambanana mampiely baiboly izany. Ity misy tolotrasa iray mpanompon'Andriamanitra mitady olona hiasa an-trano kilasy mandry vehivavy efa niasa sady mazoto miasa ary efa manana kara-panondro. Raha mahalinanao izany dia antsoiny telefônina 034 72 152 82 na afaka manantona any amin'ny tompona andraikitra ianao maka izay laharana izay. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana tokantrano. Marie France de Jean d'un côté, Rabbi Armanana Joseph Ravomanalina Rintsu Fidina Far Emile de l'autre, ont l'immense joie de vous convier le mariage de leurs enfants Christophe Raymond Pierre Crouzille et Safia Rissourina Valérie, qui aura lieu le samedi 15 février à l'église FPBM Tananandrano. Ramatura Zafindramiadana Gisèle Landani, Andriamatura radifera sedy fanomezana mianadavy ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany ary ny reta-po aminy Ramanantso Jacques Edy sy radifera Rasoary Fetra Saondra izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 12 febroary amin'ny 12 ora atoandro. Ramatoa Denise Andriamato
Venceslas Dokera, Ramatora Landy Sabine Nandany, Ramatora Zana Misely Marie Thérèse, Andriamatora Andriamanalina Jean-Marie Théodore, Ramatora Voangy Malala Claudia Odile ankilany. Dia falamanasa anareo anotrana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Erland Faniry Venceslas, Randriamanalina Nambintsou Lilia Olivia, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 20 febroary amin'ny 1 maraina. Raha misy moa mahita ny tsy mamety ny fanamasinana ny sasany amin'ireo fanambadian'ireo dia aoko izy ampilaza ny ray aman-dreny mpitandrina mialony fotoana. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo ny fodimandry ny retolona ireto Randriamanarivo Donné izay père mandray dia nantsony iray ody any amin'ny rehefa nivahiny 9 taona teto an-tany ho nivadiny Rasoana Andrazana nantenaina Janine ny zanany ary ny raitapo sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao amin'ny tokantranony ao Ankady kely tsisy daty moa eto ary aternany amin'ny fasan-drazany any Ampahitralambo. Razafy Malala Ernestine nantsony iray ody any aminy rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany ho ny zanany fito mianaday izay soloany tenany Razafy Mandimby Ansa Lalaina sy Fano izay STKVM ary Piomana dingana faharoa ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny sabotsy 20 janoary. Ny tompony anome fampionona fensy tanteraka ireo avantsika tramanjo ireo dia toy izay indray ny raharahany fiangonana fa iroso amin'ny famakina ny voady isika. Dia ampifaliana trandra efa malala ny rabanantsika rehetra nahatratra izao volana febroary 2024 izao. Ety am-piandohana dia lanatsiny fa hoafoizina araka an'izay azo atao ny famakinan'ilay voady dia raha ohatra ka misy mieritreritra hoe tsy voavaky afaka manantona tompoko. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ity Jesosy ny ampahafolony menao ahy fa naty pisaorana 5,000 sy 2 alina ariary. Ity fahitana zavatra amin'ny altara sy ny nofy 5,000 ariary. Ity indray Jesosy ny ampahafolony menao 2,000 ariary ho an'ny fananganana ny fiangonana tsara maraina dia mangataka mba ho afaka amin'ny fifona rongony sy sigara sy fitsotroana toaka filokana i Julio. Jesosy apetraka eo ampelantananao ny fiainanay telo mianaka manolotra 5,000 ariary ho an'ny dada. Ity indray ny ampahafolo karama janvier 20 sy 2,000 mitotaly 2 ariary 200,000 ariary. Kan 50,000 ariary tabita Nehemia, 50,000 ariary voameran'ny Razafindraony, 50,000 ariary ho an'ny Neny Sonarzety Ambotsomeloka ary ny 50,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Misaotra Jesosy noho ny fitiavana ho anay mianakavy manolotra vola 2 alina ariary ampahafolo-karena ary 5,000 ariary sary sy feo. Misaotra Jesosy fa vita ny tsena manolotra 2 alina ariary. Voady heniky ny voninahitra ny tany rehetra. Bonane ho an'ny dada 5,000 ariary. Bon anniversaire ny dada 5,000 ariary. Voninkazo 5,000 ariary. Fitambarany 15,000 ariary. Mangataka vavaka amin'ny dada Razafindranoro nanoratra anarany ianao. Mbola nahatratra ity taona 20 sy 2,000 ity apetraka ampelantananao ny volana febroary manolotra vola 2 alina ariary altara ny fiangonana. Misaotra tamin'ny fitantananao sy ny fitahinao arovy amin'ny ratsy rehetra izay indro vola kely atolotra 2 alina ariary ka 5,000 ariary ho an'ny manitra ny fiangonana, 10,000 ariary ho an'ny dada. Jesosy mba omeo trano izahay fa efa halana ao izahay ka amboarina ny trano izay ho fainay 5,000 ariary ho an'ny fananganana fiangonana tsara maraina. Mba mangataka asa tena avy aminao zahay mivady 2 alina ariary. Sotra ihany no ny amin'ny fiara nomenao sy ny fitantananao ny asanay apetraka manontolo ampelantananao vola
600 000 ariary ka ny 200 000 ariary ho an'ny dada, 300 000 ariary ezaka sary sy feo, ary ny 100 000 ariary ho an'ny manitra ny fiangonana. Misaotra anao dada filohan'ny FPVM, mifampianaranao ny zanaky ny FPVM rehetra, manolotra vola 5,000 ariary atolotra ho an'ny dada Randrenatoandro Jean Joseph. Nisy nanoratra novy dia nanolotra 500 ariary. Vavaka, mangataka vavaka ho an'ity zaza marary 10 taona ity, tsy lavina ny anarany. Natao fandidiana fa misy nanabe tao amin'ny kibony tsinainy. Avany miandro vazo io, zanaky ny mpanompon'Andriamanitra io. Manolotra vola 20 000 ariary ho an'ny sono. Jehovah tsarovy eo araky ny fakasitrahanao ny olonao, ampafolokarena 115 100 ariary atolotra ho an'ny dada Randrenatoandro Jean Joseph. Tsy misy soratra 1 000 ariary, nisy nanoratra nofo 2 000 ariary, voninahitra an'Andriamanitra ny azahoana ny ampahafolony zao ho an'ny sary sy ny feo 10 000 ariary. Misaotra Jesosy da mifamindraponao 10 000 ariary ho an'ny dada. Misaotra ny amin'ny fahasoavana sy ny fitahinao, ny ankohonako arovo ireo zafikelyko mianatra rehetra, manolotra vola 25 000 ariary. Jesosy miaty fototra izay raha pitso amin'ilay tany cadeau avy aminao, meteza ianao Jesosy amin'ny voalohany mandra-pahavita izany trano izany, manolotra vola 40 000 ariary. Misaotra Jesosy fa mbola nitany fiainana ianao, ity indray ny ampahafolokarena atolotra anao 80 000 ariary. Jesosy apetraka aminao ny fiainanay rehetra, ampahafolo ny pension volana janvier 20 000 ariary, 10 000 ariary ho an'ny dada, 10 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Nanoratra nofo 2 000 ariary. Ampahafolokarena 125 000 ariary. Misaotra Jesosy, ianao no ity février ity 125 000 ariary. Solombodeky ho an'ny dada 40 000 ariary. Voady fahasoavanao, fahasoavanao taminay 20 000 ariary ho an'ny pasteur dada Randrenatoandro, 10 000 ariary ho an'ny fifoazana fitambarany 30 000 ariary. Mangataka hira amboariny foka SLKM Itaosy, ampahafolokarena 80 000 ariary, fampandehanana ny asan'Andriamanitra. Nanoratra nofo 2 000 ariary, nanoratra nofo 2 000 ariary nofo rehetra tompoko, hatrany amin'ny rihana voalohany, faharoa ka hatramin'ny fahaefatra, dia efa natolotra ny dada avokoa. Anefa ny voadiko amin'i Jesosy tanteraka ny fangatahako taminao 40 000 ariary. Hanefa ny voadiko aminao Jehovah amin'ity vola kely ity 60 000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro, ny 30 000 ariary, ampahafolokarena 30 000 ariary. Apetraka aminao ny fanaovako ny test amin'ny alarobia 5 février sy ny entretien ny alakamisy 6 février, mahatoky fahagagahana ataonao Jesosy 5 000 ariary voninkazo ny altara. Indro Jesosy misy vola 10 000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro mangataka vavaka mba hiroborobo sahady ny tsena, ho afaka tanteraka amin'ny fangejana ny tenako sy trano loaliky ny zavikeliko 10 000 ariary. Jesosy ity na dia mafy aza ny ady atrena, anomponao izao sy ny ankonako 5 000 ariary. Tsy misy soratra 5 000 ariary, tsy misy soratra 10 000 ariary. Misaotra amin'ny zavatra rehetra dia mangataka fahasalamana sy tolotsaina avy aminao mandrakariva, manolotra vola 2 000 ariary atolotra ho an'ny dada. Tsy misy soratra 60 000 ariary, ho an'ny sary sy ny feo 7 000 ariary. Indrindray misaotra ihany tamin'ny fitantananao, mangataka fahendrena sy fahasalamana aminao zahay dimy mianaka, manolotra vola 40 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Izao dia tsy andao na afoy akory, dia mangataka Jesosy mba omenao fahasalamana sy ho afaka ny trosa vola 15 000 ariary ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra. Apetraka aminao ny ady rehetra dia vonjeo izahay Jesosy 20 000 ariary, ka 10 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo, 10 000 ariary ho an'ny dada mangataka ny hira 462. Ampahafolokarama mangataka fahaizana ho an'ny mpianatra sy fahasalamana
manolotra vola 30 000 ariary ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra. Tsy misy soratra 10 000 ariary. Raky mpisaorana saotra no anomezanay anao fahasalamana ito Jesosy ny ampahafolon'ny karamanay tamin'ity volana ity. 10 000 ariary ho an'ny dada bonane, 5 000 ariary sary sy feo, 5 000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana mangataka vavaka izay dada mba homeny Jesosy trano tsy ho faina. Ampahafolo-karena misaotra noho ny fitahina apetraka aminao ny fiainanay sisa, manolotra vola 100 000 francs bonane, 100 000 francs ho an'ny dada ho an'ny radio, 100 000 francs ho an'ny sary sy ny feo, ary 27 500 francs ho an'ny mahantra ny fiangonana, mi-total 65 500 ariary. Misaotra an' Jesosy aho noho ny fitahiny ahy sy ny ankonako 10 000 ariary ho an'ny dada, 10 000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana, mi-total 20 000 ariary. Raky mpisaorana vola 10 000 ariary ho an'ny dada. Mankasitraka indrindra Jesosy, apetraka eo ampelantananao ny fikasana rehetra manolotra vola 10 000 ariary ho an'ny dada. Jesosy eo misaotra anao izahay mbola nitahinao, misy vola atolotra tompo 5 000 ariary ho an'ny dada, 5 000 ariary sary sy ny feo, mangataka vavaka ho an'ny tokantranony zanako. Misaotra Jesosy noho ny fitahinao anay indrindra tamin'ny volan'iny, ampahafolo-karama 30 000 ariary ka ho an'ny dada 10 000 ariary, sapana fanantenana 10 000 ariary, ary ho an'ny sary sy ny feo 10 000 ariary. Raky mpanonerana noho ny otana tao, tsy hanomerina intsony, tiako ianao Jesosy 5 000 ariary. Ampahafolo-karena raiso mba ho anitra kasitrahanao, ampitony ny fahatezeranao amiko ka amindranao fo amiko, manolotra vola 12 000 ariary bonane sy anniversaire an'ny dada. Malakia 3:10 50 000 ariary. Nanoratra nofy 2 000 ariary. Ampahafolo-karena atolotra ho an'ny Andrea radio Fiotazantsoa 10 000 ariary. Raky mpisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra atolotra tamin'ny fitahinao ny 20 000 ariary, atolotra ho an'ny dada 10 000 ariary, 10 000 ariary ho an'ny Toby Ambotsimeloka, Pasteur Soarzette. Misaotra Jesosy fa nomenao asa izay mianaka indro, izay manolotra vola 5 000 ariary ho an'ny pasteur dada. Misaotra Jesosy, tsy misy soratra 20 000 ariary. Bonane an'ny dada Randrenatoandro Jean Josepha 10 000 ariary, anniversaire an'ny dada 10 000 ariary, mi-totaly 20 000 ariary. Misaotra tamin'ny toninandro fahavelomako omaly 1er février, dia koa mangataka Jesosy mba hombay amin'ny famitako ny tranoko ianao 50 000 ariary ho an'ny CFF. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany indro ny ampahany tamin'izay nomenao ahy, atolotra ny dada 20 000 ariary, ho an'ny sary sy ny feo 20 000 ariary, voady 5 000 ariary ho an'ny fifoazana. Jesosy eo misaotra betsaka fa hita soamantsara ilay entana atao ampiasana ny hainy vavaka tokoa ianao, mbola apetrako aminao ny fiainanay indrindra ny fiatrehako ny fiterahana, manolotra vola 5 000 ariary. Misaotra tamin'ny fitondranao ny fiainanay, dia mba azoto anao ny asanao sy anao ny sitraponao, mangataka aminao kosa za Jesosy mba omeo asa ny zanako fa tsy mety mahita asa mihitsy, manolotra vola 10 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Mifona aminao Jesosy fa izao vao manefa ny voadiko aminao 14 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao ny fiainako sy ny ankohonako ny amin'ny soa atobaka ao aminay. Ity indray ary Jesosy ny ampahafolon'izay nomenao ahy vola 175 000 na 35 000 ariary ho an'ny radio Fiotazantsoa. Jesosy nandefa solomboninkazo haingana anaingona ny altaranao masinao ny amin'ny fitsingerenan'ny taona nandraisana ho mpandrefana san'ny tompo 2 février 1992 2 février 2025, manolotra vola 2,000 ariary. Faly miarahaba mangataka vavaka amin'ray aman-dreny mpitandrina, izay mangataka ny hira 700
115 000 francs ho an'ny dadarandrenatoandro, 110 000 francs ho an'ny Tony Hermanna, 85 000 francs ho fikojakojana ny fiangonan'i Jehova, mpiandry nametraka ny numéro anao ato moa ianao. Vola 62 000 ariary ny fitambarany. Sotrapetsaka Jesosy tamin'izay nomenao anay tamin'iny volana janvier iny, 15 000 ariary ka 10 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo, 5 000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Voninahitra ho anao reriany fa mbola afaka manome ny apahafolo ny vola nomenao anay indray, iny 22 600 ka ny 10 000 ariary ho an'ny dada, 12 600 ho an'ny sary sy ny feo dia mangatabavaka mba hahita asa ny zanako ary mba ho lavorary ny asa ataombadiko sy ny varotra izay ataoko. Voady Masina, Salamo 107, misaotra tompo izahay sy ny ankohonako, fa mbola nomeny famindrampo tantano ny ankohonako sy ny zanako tompo, manolotra vola 10 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Anniversaire 28 janvier, 5 000 ariary. Dia izay indray ny Voady Masina teto amin'ny ambany rihana, 770, tao amin'ny rihana voalohany raiky amin'ny 50, tany amin'ny rihana faharoa raiky amin'ny 30, ary tany amin'ny rihana fahaefatra 720, izay mitotaly 770 amin'ny 100. Manamarina mandrakarivo zany fa mihainy vavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toerana masin'izao ilay Jesositsika. Ny ao amin'ny rihana voalohany ve tompoko efa vita mba ampiretina ny jiro azafady voninahitra teo azy rery any. Mbola tsy vita fa tsy maninona fa miteny antsika na mbola tsy vita raha ny rihana voalohany. Misy filazana anankiray izay tsara ho fantatra mihitsy ty ry havana. Mbola tsy vita ny rihana voalohany. Za ozy dia mpanao sodomita, fantatrareo zany sodomita zany, le samy lehilahy mivady. Ty rihana faharoa ty mbola tsy mandeha, rihana faharoa fa vita ka. Kifa milaza izy fa efa vita ny rihana faharoa ny rihana faharoa ny tsy maheno tsara zay. Mihidy ay mbola misy tsy vita hono fa manjary tsy henony. Ary mirihana faharoa voalohany dolo reto azadino aloha fa amin'heriny amin'ny sabotsy zao feonamben'ny mpiandry rehetra mihitsy dia tokony ho tonga mihitsy misy hafatra omeny Jesosy anareo amin'ny sabotsy zao. Dia ahoana atao hoany ty iteny sa tsy teny atyke ty fomba fanabe anao hiritsika ty afaka male. Za dada nanofy nandeha nidina fidinana tohotra dia nahita kisoa, dia avy eo nahita tongotra havy dia natosika tamin'ny tanana havy dia naikitra ny tanako havanana mariko fa iza dia mpiomana digna. Rehefa manofy kisoa nareo nizaniza fijangajangany zany atoseho dakao hoy soratra masina hoe toero ny fakapanahy misaotra anao amin'izany rehetrarehetra zany. Za dada nanofy hoe nenjeny alika ngeza be sady mainty, nenjeny ela be tena ela reraka dia niantso avonjeo Jesosy avonjeo fa raha tamin'io alika io lanin'io alika io dia maty. Dia avy eo nisy liona mipotra tampoka fotsy ohatran'ny zaza lava be dia nahazo anahy dia hoy izy hoe aza matahotra fa hamonjy anao zao misaotra ny Jesosy tsika mamonjy antsika. Fa raha maminofy alika mihitsy ianao fijangajangana dolo zany, ka ny fijangajangana amin'ny olombelona dia tena masika dia masika mihitsy ka reraka ianao dia mivavaka, tsisy afa-tsy zay ihany. Rehefa tonga ny fakapanahy vavaka atao fa Jesosy efa manomana liona anakalingezabe amely an'io olona mitady jangajanga aminao io. Vita
tianao a manofy amin'ny pastera lalaina ianao a de miona rehefa be de be ngamba tsy vita ntsony ty a marary ny lamosiko dada efa elaela zay de nivavaka avy eo a de natory ka nanofo hoe niditra tao amin'ny efitranoko ny ao a de nahita telo vavy matory teo amin'ny fandrinako ny roa amin'izy ireo a fantatro ny ray kosa tsy hitako ny endriny nisy zavatra nolazainy tamiko mahakasika ny voloko fa tsy tsaroko mihitsy ary gaga aho raha nahita vory melala telo na efatra na nijidiny tao an-tsorotranoko tao an'ilay efitranoko natoriko teo nahita n'ilay vory malala miloko grisy fotsy aho de nitairiko nivoaka ny rideau ny varavarakeliko ireo vorona ireo a de tapaka ny nofo mariko dada fa marisy misy zavatra mivonto kely ny nonoko akavanana ary efa nisasaina tamin'ny ranon jesosy zao a rehefa matoy anao manofo vory malala atsika rehetra matoy anao manofo zay vao vita ny rina voalohany matoy anao manofo vory malala fantatro tsara le cancer atao hoe leucémie cancerna ra zany ra de zao mararo ny nononao de jesosy miteny aminao hoe minana vory melala aingana de aingana de aingana de aingana de aingana de aingana mandritra ny efatrandro tsisy afatsy zay a anomboka aminao io aretin'ny cancer io fa raha tena voan'le leucémie ianao zany hoe le cancer ao anatin'ny lalandra be de be ny maty amin'io a hoe ho any an-dafo zay dada ano ny misy mahavitany io hoe verina avy any maty verina avy any maty fa jesosy any mamonjy antsika amin'io fa tsy hain'ny dokotera io mihinana an'io ianao a efatrandro fa raha tsy zany ianao maty a fa ho tonga aminao reretina be dehibe reo efa vitany ianareo rina voalohany a ity afatra mba hoaniny rehetrarehetrarehetrarehetra za dada mody de sodomita de samy lehilahy zany be dehibe zany atao am-piangonana eto raha ho tany sainy zany ka atsona safotra ianao miteny an'izay fa ity anankiray sodomita ty ony a efa nampandrona fitiandro de sitrana misaotra azy de nanofo zao izy fa hitako le mpanao sodomia niaraka tamiko de hoy za taminy hoe tena manenina mihitsy za tamin'ireny nataontsika ireny de hoy izy hoe za koa ary de avy eo za nividiana ny akondro amin'ny bara no moa zany akondro le bara anankiray nohaniko le akondro de tsy hitako ntsony avy eo a inona ny dikan'izany dada zao a tsara misy ianareo sodomita Donald Trump arane filoha amerikanne any tena misy be sodomita be misy mahongana firenena misy izy zany ary ny teo aloha de nanaiky misy ny fanambadin'ny samy lasa ny samy vavy fa tonga Donald Trump filohan'ny amerikanina de io ny mpiteny voalohany fizy mpivavaka tena mpivavaka misy Donald Trump tsy manaika fa nisoratra masina de lasa vavy any mahazo ny fanambady akoatran'izay tsy naikany fa niravaravany daholo tsara tompoko miazakazaka mifona amin'Andriamanitra misaotra anao ento daholo ny namanao fa mampalahelo an' Jesosy zany zavatra zany ahoana tsy vita ihany ny atsika ny fotoana lany za dada nanofo tao anatin'ny herinandro hoe notereno zabavy hienana fanafody pilina kely ony nefa zao tsy marary fa salama tsara tamin'izany nanofo voalohany de tsy nohaniko ilay pilina kely potiny kely tsy nohaniko fa tafiditra tany am-bavako de hoy aho hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny hinanako an'ity ay mantsyn'le potiny kely tafiditra tao am-bavako ary tamin'ilay nofoko faharoa de nitsoka ary nentiko nitsoka koa le fanafody fa tsy nohaniko mariko dada fa mankahala io zobavoko vavao azy tandry fio vavao ohatra n'le lazain'i Jesosy teo fa hainy zobavinao io
karakara sakafonao io a vavaho azy fa manana eritreri-dratsy aminao izy zay tena anankiray resaka vady nandeha tamin'ny lalana ray ony a dia rehefa nandeha elaela dia nisy totra lavabe hitako ary teny ambany teny nisy vehivavy ny teny hoe aty ny lalana dia nanatina azy akanjo ny etsiketsika be le totra dia tonga saina hoe amono ahy ity dia niverina kanjo efa nisy lehilahy niandry amono ahy taoriana dia lasa nanondosa taony elakelatrano tompoko asa manambady io vehivavy eo anao ino tena miantsonao hoe andao ivady andao ivady andao ivady nefa nitotra milezolezo be io milaza aminao hoe tsy mety iverinao anao a dia efa misy lehilahy n'io sipanao io efa miandry amono anao kelikely eo alao mialamana farazaingana sotra tompo zay mbola tsy nanao rakitra zay a dia ty misy anankiray farany angamba za dada nanofy tamin'ny desambra teo hoe izaho sy nivadiko ny mipetraka dia nisy gana maro be niditra tao aminay nefa za matahotra gana dia nasaiky ny roany vadiko fa tsy ny roany fa niloza milalao fonina farany a no ketohn'ilay gana be ray ny tanako droite dia niatsy vonjena satria marary nefa tsy maintsy namonjy ahy mihitsy izy a fara dia nakifoko mafy a tompoko ianao zay nanofy nyity gana manofy gana ianao ny gana ony a isan'ny sakafo tsara tsy mampidina tsy mampiakatra tension gana fa tsy sarin-dokotra gana ny gana ony tsy mba mampiakatra mihitsy a tension fa sakafo tsara dia asainy jesosy mihinana an'io gana io anao maromaro tsy ampy a anio a vitamine sotra tapitra fotoana atsika ampilo zay fa dia angono a alao amin'ny heriny ray sisa zay tsy voalaza fa olazaiko foana eny hoe retolo reto tena aingana daingana misy araka misaotra ny jesosy miteny mananatra manoro lalana fa ny tena angatahako aminareo dia zao a ndana mangataka amin'ny fiaonana amin'ny jesosy ohatran'ireny zazy ireny tonga dia nivaly ny omeny ianao fa ity zao mbola ela be vovaliny a mbola amin'n'herindray azy ova mahita anareo a dia olazaiko aminareo zay tena maika tsangana amin'izay tsika rehetra anolotra ny rakitra hoe fitiavana mandrakizay a no nitiavako anao tiavana mandrakizayko nonitiavana oarirasiko tsy namariha harakalekako be fiatranao zay farina tombe si manakeana nefa terina sanamilamata tsy ateny fa tena sitako no tena tsanaoko tesina teako mamiko jana sehubao samata teta amana ana mamiko
izaho te satria anao te tiako mametro ianao Jehova sambatra tetra fahalana mametro totiko ianao mpiandrea izaho te satria anao te anao satria te anao saute satria te anao te kawan zany teny Jesosy ry havana nasinany zao anjely kely zao ary io nakasitrahany voalohany indrindra tamiko zany no atao izy mariky ny fifaliko miara-mivavaka aminareo sotra Jesosy ho atao ny FPVM rehetra izay natao ny anjely kely teto androany raisinareo daholo zany tsy fantatra na voarainareo momba neny ambony any na tsy voarainareo le sary tampoka de tampoka teo raha voarainareo daholo ry anjely kely hitanareo ireo anjely kely izay nanao korety tya mba ampirety kely nijirinareo hoe raha hitanareo tsara ampirety nijirinareo rina voalohany ronaroa trany any faefatra raha hitanareo sotra tompoko dia faly misotra ny mpampita faritsika fa atao ho an'ny FPVM rehetra fa tonga dia nidoniny Jesosy mihitsy sandriko hoe misotra dada ala misotra isory ny olona rehetrarehetra sotra voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tompony maro enika rehetra vavaka isika Jesosy misotra anao zay fa mamangy anay tokoa ianao mamangy tena mamangy anay ianao satria tena tia anay ianao ary makasitraka zay mba kely vitanay Jesosy ho voninahitra ao zany fa tsy ho anay nanao so fanatitra ao zay Jesosy ho anao zany na kely iny Jesosy nabe iny fonay ho anao mpiara-mivavaka aminay ane ianao hoe mamangy anay ane ianao hoe mamany olana rehetra ane ianao hoe ataovy aminay isan'andro zany Jesosy ahitany fifaliana fanomponanao raiso zany ny angatahako aminao Jesosy mamindrafo aminay fa olombelona mandrota fony zay ka raha tsy ho ianao very zay voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery any masina 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 Jehova tompony maro enika vavaka amin'izay tsika Jesosy vita amin'ny fotoam-pavahana teto androany ny angatahako aminao Jesosy dia tanterao foana ny tenina hoe te ahita ny endrika ao aho reo izy Jesosy fantatrao ny aminy problema rehetra tahaka andreo sasakely reo tokantrano ny aretiny eny Jesosy zay manahirana azy hitanao ny endriny vangio Jesosy any tokantrano any tahaka namanginao andreo sasakely reo misotra Jesosy dia mangataka aminao ary tonga eto reo mpanomponao reo hivavaka aminao hoe ray minitra Jesosy matanterao ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao ianao ny vavaka Jesosy sotra Jesosy voarana zany vavaka zany hitanao ny adresinay rehetra Jesosy tonga avany ianao fantatrao ny lalana
mampitonatona anay isan'andro. Tsy ena ho any izahay Jesosy. Mpanomponao no mangataka izany, ary onomponao hatramin'ny farany izay Jesosy, ka mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny mavaka. Ny anaranao ny angatana izany Jesosy. Rainay izay ny an-danitra, ho masinana eny anarana, ho tonga ny fanjakana, atao any sitrapolo, entina tahaka ny an-danitra. Be ho anay ny anina sy fanjomana, ary mamelonaloka, tahaka ny amilana izay. Ary aza mitondra na ny mivakapona, anao ny fanjakana sy hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amina raisontsondrano ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, izay nolazainy tamin'ny apôstôly Paoly hoe ampo anao ane ny fahasoavako hoe marary izy sy tranonao. Toraham-bato mifaty ary izy velominao. Tamin'izay naleny rehetra nandresy foana ny fahavalony izy. Ombanareo izany Jesosy izany. Izay ny fahasoavana mihoatra anao ny fahalalàn'olombelona rehetra omeny anao, hitahiny anao, hiaro anao amin'izay alenao rehetra. Saotra Jesosy anao ny dery, anao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah maro. Endrika voninahitra rehetra. Amin'ny tanteraka tokony izany anarana raisiny zanaka ara-panahy masina. Petraka isika teny mpandraisy.
ry mpianakafo ny finoana ho ampitombona amintsika neny fahasoavana mampiadalana amin'Andriamanitra rasy Jesosy Kristy tompo mpamonjy antsika ary manatitra ny fiarabana na tratra ny taona vaovao 2024 antsika tsiraray aby ny fahasoavan'i Jesosy any ho amintsika. Tonga manatrika an'izao fanasana masina izao tsika riavana volana faharosady amin'ity taona 2024 ity. Lay Jesosy Kristy tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, lehibe voninahitra, le avo petraka kanefa dia iva avojery no manasa antsika tsiraray aby ho amin'izao fanasana masina latabatra ny lanitra zao. Tsarovy mandrakariva vazao no santatra sahady ny amin'ny fiainana mandrakizay dia ny amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Iarahantsika mifaly amin'ny tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka any amin'ny lapany voninahiny amin'izany ora sy fotoana zany. Iakanjosika ny fitafipana fotsy madio mankatsakatsaka, isalorantsika ny sadrim-boninahitry ny fiainana ary hipetrahantsika eo amin'ny seza fiandrianana misy ny anaran'ny olombovonjy tsiraray aby dia ny anarantsika zany ary hanodidina an'izany latabatra masiny lanitra izantsika. Fa ho indrindra ny soratra masina manao hoe iza ireo makianjo akanjo fotsy lava ary avy taiza izy ireo le avy tamin'ny fahoriana lehibe ka nanasa ny fitafiny tamin'ny rany zanak'ondry. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy dirana amin'ny vavahady ao an-tanàna ho ny soratra masina. Sambatra izao sy anao isika tsiraray aby raha avy nanatoy ny fitahipanahantsika tamin'ny alalan'ny fandrenesana misy sitrapon'Andriamanitra izay voatonga tamintsika. Ka io indrindra Jesosy no miteny amintsika manao hoe izao izy no movelona izay midina avy any an-danitra izay mihinana ty mofo ity dia ho velona mandrakizay. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Kanefa ho Jesosy Kristy tompo na oviana no mihinana sy misotro anareo dia mba tsara ovy aho. Andeha hatsiaro azy isika riavana indrindra izy maty voaomby teo ambonin'izao azy fijaliana zao amin'ny hira fahavalo amin'ny 20 ao amin'ny firana FFPM ny 9 voalohany sy ny 9 faharoa. Itsangana isika fiangonana.
miaraka iondrika hivavaka isika ho mari-panajana ny tompo Jesosy Kristy ho amin'izao fanasana masina latabatry ny lanitra izao hivavaka isika. Mbola miantso ny anaranao masina izay, ry Jehova Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao l'Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra ny zanak'Israely, Andriamanitra rany avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, zanaka latokana malalanao. Manazanao se Jesosy, manoraka ny tongotrao masina, manetry ny tenanay ambany dia ambany, manoloana ny voninahitra ao Jesosy, manoloana an'izao fanasana masina latabatry ny lanitra zao. Tsy aiza zao toeran'izao fa vavahadiny lanitra efa natokana iantsona ny anaranao masina ary hiderananao hanomezana voninahitra an'izany anaranao masina izany. Misotranao Jesosy tamin'izay rehetra nivimbinanao sy nitantananao anay tsararay aby, nahafahanay nandre ny sitraponao, nahafahanay nifona sy ny bebaka teo anatrehanao. Ka manaraka izany Jesosy dia manasanay ianao ho amin'izao fanasana masina izao. Misaotra Jesosy fa tsy nijery ny tsy fahamendrehanay ianao, tsy nijery ny fahadalanay ianao, tsy nijery ny tsy fahatanteranay ianao, tsy nijery ny tsy fahavitanay ny sitraponao ianao, fa namendra fo isanandro ary marina ny tenin'ny mpanao salama fa indray mpimaso ihany ny fahatezeranao, kanefa mandritro ny andrianana kosa ny fankasitrahanao sy ny famindramponao. Mankasitraka Jesosy zokobe fity fa ieto ianao, manatrika anay ieto ianao. Ndreo ara Jesosy ny famantarany eto amin'izao latabatra ao masina zao, na ny mofo na ny kapoka, ny volavola hitanan'olombelona, mofo nandalo toerana maro samihafa, ny volavola hitanan'olombelona Jesosy vao tonga eto amin'izao latabatra ao masina izao. Ny angatahana aminao Jesosy diovy aloha voalohany indrindra ho afaka ny tsy fahamendrena sy ny tsy fahatanterana izay nkasihan'ny tanan'olombelona Jesosy. Rehefa voadio anao kosa dia hamasiny Jesosy mba ho tonga le tenanao Jesosy izay niafara tamin'ny fanombohana anao teo ambony azy fijaliana. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Tahaka izany koa ny kapoka Jesosy, raha notovozona tamin'ny pampy anay hoe nafangaroaro nokasia tanan'olombelona mpanota, nandalo fantsona maro isan-karaza vao tonga eto amin'izao altaranao masina zao, ny angatahana aminao Jesosy. Diovy aloha isorony tsy fahamendrehana sy ny tsy fahatanterahana rehetra Jesosy malala, ka nangatahana aminao hamasino tahaka nanivanao andrano tonga divay tao amin'ny fampakaram-bady tao kana, dia anao ny anovan'izao famantarany kapoka zao ho tonga lay rahanao masina, lay rahanao sarobidy izay latsaka niteteny jinika teo ambony azy fijaliana, hitondra fanavotanao anay ary hitondra famonjenao anay araka ny teny soratra masina. Fa saiko no diovina amin'ny raha avoko ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka. Hitondra famonjena ary hitondra famelan-keloka ao anay izao famantarana ny amin'ny rahanao masina izao. Misaotra Jesosy. Ndreo Jesosy ny mpanomponao tsiraray aby, diakona mpiara-miasa aminao, andray anao voalohany izy ireo Jesosy. Ianao nefa niteny mandrakariva manao hoe tsy ataoko itsony hoe mpanompany ianareo hoe fa sakaiza mpiara-miasa amiko. Misaotra Jesosy. Aza mijery ny tsy fahatanterahany ianao, aza mijery ny tsy fahamendrehany ianao, fa raha ny fanahinao masina hatrany etapiny toka hatrany am-paladia izy ireo Jesosy, ka aoka ny famirapiratany fanahinao masina no eny miendriny raha hitondra ny tandindony amin'ny tenanao sy ny rahanao ho eny amin'ny vahoakanao. Misaotra Jesosy. Ndreo ny vahoakanao tsiraray avy Jesosy eto amin'izao vavahadiny lanitra zao, hatraty ambany rihana ka hatrany amin'ny farany ambony indrindra hatrany amin'ny rihana fahefatra any Jesosy. Reo le tena tianao fony anao tetỳ amin'izao tontolo izao, rehefa avy nitory-teny anao tsy vita nitory-teny ihany fa niteninao ny mpianatra manao hoe mahonena loatra ny vahoaka, omenareo hanina izy ho eny amin'ny isam-batan'olona tsiraray aby ianao Jesosy malala, amin'ny alalan'ny tandindony tenanao sy ny rahanao masina. Aoka Jesosy malala sy ny diakona no hitan'izy ireo, fa ianao le mitondra famelan-keloka, ianao le mitondra famonjena ary ianao le mitondra fanasitranana. Misaotra Jesosy. Apetraka feno ampelantananao zao fanasana masina zao, mba tsisy ho voninahitra mpanomponao Jesosy. Tsinitsiny zay araka ny tenin'ny Jakoba fa kankana sy laveniny zay, fa ianao tsy maintsy misandratra, fa izay tsy maintsy mietry mandrakariva ambanin'ny voninahitra ao, koa dia misandrata ianao Jesosy. Alleluia. Amen. Ipetraka isika fiangonana. Fa Jesosy Kristy tompo tamin'ny niala zay namadia anazy iny, dia nandray mofo ary efa avy nisaotra dia novakiny ka hoy izy: raiso, hano, ity ny tenako izay atolotro anareo, izao nataovinareo fahatsiarovana.
na oviana no misinana ianareo. Dia tahaka izany koa ny kapoka rehefa avy nihinana do izy, sotroanareo rehetra ity, fa ity ny fanekena vaovao amin'ny rako, izay atotro famelana ny elokareo rehetrarehetra ho Jesosy Kristy Tompo. Zao ihany koa nataovinareo fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ho Jesosy Kristy Tompo no mihinana amin'itony mofo itony sy misotra amin'itony kapoka itony ianareo, dia manambara ny fahafatesako indray mandra-piaviko eny amin'ny raha olo-lanitra. Amen. O Jesosy Kristy Tompo, indro efa voavoatra zao ny zavatra rehetra. Amen. Eo ampizarana ny mofo sy ny kapoka ho tonga eny amintsika tsararay aby eny, dia ndeha ho ataotsika mbavaka riavana nira fa 7 satria nahafoy ny ainy ho antsika tokoa Jesosy Kristy Tompo. Fa 7 ao amin'ny firana FFPM.
endry mpianakavo finoana na efa tonga any aminao eny ny tandindony amin'ny tena sy ny raon Jesosy na mbola eo ampiandrasana ho tonga eny aminao hoentiny mpanompon'Andriamanitra ny diakony izany dia tsarovy mandrakariva fa fotoana fandraisana fanasan'ny tompo tahaka izao no mba fotoana fanararaotan'i Jesosy Kristy tompo hanamafisany ary anamborahany ny mari-pitiavany atsika tsararay aby ny fanetretena lehibe izay nananaon'i Jesosy natorony atsika tsararay aby dia zava-dehibe izany fa ho indrindra ny soratra masina manao hoe aoka ho izy ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa izay dia nanana niendrika araka n'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra nofikirany mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa ny foana ny tenany tamin'akany niendriky ny mpanompo sy nahatongavany manam-pitoviana tamin'ny olona ary efa hita fa ho nanatare olona dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo ambonin'izao azy fijaliana zao ny soratra masina izany Jesosy Kristy tompo izany ny fitiavany atsika tsarary aby izy ilay zanak'Andriamanitra vela ilay mpanjaka ny mpanjaka sy ny tompo nanetry tena mba ho fanavotana ho azy ho anao andeha ho ataontsika mbavaka ny ravana ny hira fa 2:7 anatona atsika ny amin'ny toe-po sy ny toe-panahintsika an Jesosy Kristy tompo atovy ambavaka izany akopy misy ny masonao afantaranao fa manatrika atsika eto ilay Jesosy Kristy tompo 2:7 firana FFPM.
tahaka an'izao no fanararotan'i Jesosy Kristy Tompo hitenenena amintsika foana fa zanako ane ianao hoe tiako ane ianao hoe ary tsy ty amin'izao tontolo izao ihany nitiavany atsika fa mbola mampanantena atsika ny fiainana mandrakizay izy. Izao indrindra voambaran'ny soratra masina manao hoe koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Fantatsika zany hoe tompon-tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina ankohonan'Andriamanitra zany ny atao hoe zanak'Andriamanitra, mpandovany lanitra isika tsirairay aby, zany ny fitiavana antsika tsirairay aby. Na dia mpanota azitsika, na dia be fahadalana azitsika, na dia be faniasiavana azitsika, tiany Jesosy itsika tsirairay aby. Raha zay rariavana ny santionany mari-pitiavana Jesosy Kristy Tompo, inona kosa mba tokony havalitsika azy? Izao nyfombaran'ny soratra masina manao hoe ary izao izy no ahafantarantsika ny fitiavana satria izy nanolotra ny ainy hamonjy atsika, dia isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny namantsika, hamonjy ny rahalahintsika, hamonjy ny manodidina atsika. Anao ao Tompo, reko izao ny feo anao, miantso ahy ianao, ataovy ambavaka izany, anatona atsika an Jesosy Kristy Tompo hatrany.
ho indrindra ny apôstôly Petera ary havana manao hoe aoka ho fantatrareo izao fa tsy mba zavatra mora simba na mora loha tahaka ny vola fotsy sy ny volamena nentina nanavotana sy nividianareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netondrazana fa ny rason'ny Kristy dia toy ny andrany zanak'ondry tsy misy kilema sady tsy misy pentipentiny. I apôstôly Paoly dia nanambara mandrakariva manao hoe jereo mpanjiny zao azy fijaliana zao fa teo izy isy namonjena anay ary teo nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika. Mafy sy mangidy ary mafahitra sy tian'olo koa jerena nentin' Jesosy Kristy Tompo taloha natongavany teo ambony io azy fijaliana io nivoaka ny didim-pitsarana ho voaomba miazy fijaliana ilay mpanjakan'ny Jiosy fa avoaka kosa ilay filohan'ny jiolahy dia Barabasy zany. Ivoaka ny didy sy ny lalàna no kapohina intsivy amin'ny telopolo araky ny lalàn'ny Jiosy no satroan-tsilo nilokana ny fitafiny nororana ny tenenandrasy no fatsihana tamin'ny azy fijaliana no lefonina ny lany voany izay rehetra nandalo nifkifito ny teny ratsy azy na namonjy ny hafa izy fa ny tenany tsy hay vonjeny. Ho ilay jiolahy anankiray manao hoe raha tena zanak'Andriamanitra ianao vonjeny tenanao sy izahay. Tsy misy afilay jiolahy anankiray mba navita ny teny manao hoe raha io mba tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Anio dia anio ihany Jesosy Kristy Tompo nionako aminao any paradisa fa na dia teo al'izany rehetrarehetra zany mbola navita ilay vavaka fifonana miezinezina ho asy anao teo ambony azy fijaliana Jesosy manao hoe raha io mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony manatonaka miondrika manorika ny tongo masinao. Izao izay olona tsy mendrika ary tombo Jesosy mba raisoa havaozy ho anao hitsangantsika. Jesosy Kristy Tompo ho anao izay manatrika an'izao fanasany lanitra zao raiso hano ity ny tenako izay atolotra anareo misaora ary mankalaza azy ao anatin'ny fonareo. Misaotra Jesosy nanaiky ianao nanokatra ny varavaran'ny fonay, nanaiky ianao nanokatra ny vavanay, nanaiky ianao nanadio anay Jesosy mba hitoeranao ato anatinay ankehitriny Jesosy tahaka ny tenin'ny apôstôly Paoly fa tsy izay tsy no velona fa ianao no velona ato anatinay. Misaotra Jesosy. Amen. Dia tahaka izany koa mikapoaka ho Jesosy Kristy Tompo sotronareo rehetra ity fa ity ny fanekena vaovao amin'ny rako izay atotro famelana ny elokareo rehetra ho Jesosy misaora ary mankalaza azy ao anatin'ny fonareo ihany koa. Tsy ny tenanao ihany natolotra ao Jesosy fa le rahanao masina, le rahanao sarobidy izay latsaka nafonao teo ambony azy fijaliana Jesosy mba halainay sary an-tsaina ianao nomboana tamin'ny azy fijaliana mitete mizinika ny ranao Jesosy fa saiko nodiovina amin'ny rano avokoa ny zavatra rehetra araky ny lalàna fa raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelany keloka efa tsy nisy izay rehetrarehetra zao raha tsy nanolotra ny ianao teo ambony azy fijaliana ianao Jesosy. Misaotra Jesosy sokobe fity enganeny ranao masina hanadio anay tsirary aby hatrany etapin-dokatra ny paladie Jesosy ao anatin'izao taona ny fananganana sy fanamboarana ny rava zao. Ranao masina nasitrana anay tsirary aby hatrany etapin-dokatra ny paladie na ny aretin'ny nofo na ny aretin'ny fanahy Jesosy. Ranao masina ikorina amin'ny lalan-drana na lalan-dra madinika na lalan-dra vavahity nasitrana ny cancer rehetra Jesosy fa mahery ny ranao Jesosy eto amin'izao fiangonana zao
saotra Jesosy aho mamiry Jesosy fitiavanao Jesosy tsy misy manana fitiavana lehibe dia tahaka anao ilay nalotra ny ainao hamonjana teo ambony hazo fisaliana engany Jesosy manomboka izao dia ho fiainam-baovao izay araka ny teny ny soratra masina fa raha misy ola ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zava-taloha indro efa tonga vaovao misaotra Jesosy eo aleloia amen hipetraka isika fiangonana eo ampanangonana ny kapoka ry avana sy eo ampanatazana ny fanatra ao anatin'izao fandraisana fanasan'ny tompo izao a dia mbe anavao ny fahaloratena sika ho an'i Jesosy sika olom-baovao atsika araka ny vavaka nataontsika teo amin'ny hira fa 7,487 ao amin'ny firana FSPM fanavaozina izay mahagaga tokoa nomeny Jesosy ahy izao mitsikitsikia amin'izay fa nahazo famondram-potsika tsirary aby nahazo famelan-keloka ary ndray latabatra masina tamin'i Jesosy Kristy tompo ao anatin'izao fanatazana ny fanatitra sy fanangonana ny kapoka izao
Zanantsika ao anatin'izany hira tena mampahery izany tokoa. Andiny sotratra masina anankiray izay entsika amakivaky an'ity volana febroary ity dia nisy salamy fahaefatra amby roapolo amby zato ny andiny fahafito entsika ho any ny tokantranontsika ny salamy fahaefatra amby roapolo amby zato andiny fahafito vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny manao hoe fa ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza tapaka ny fandrika ka afaka isika. Amen. Ho tanteraka amintsika ane izany teny ny soratra masina izany hitsangana hivavaka isika hisaotra ny tompo. Hivavaka isika. Lehibe ny fitiavanao anay Jesosy, tsapanay fa teto ny fanatrehanao. Tsapanay fa lapan'ny voninahitra ao eto ary vavahady ny lanitra ao. Misaotra Jesosy. Misaotra tamin'izay rehetra nataonao taminay tamin'ity andro anio ity satria afaka nideranao zay, afaka nandre ny sitraponao, afaka nifona sy ny bebaka teo anatrehanao, afaka nandre ny afatrao, afaka ndray latabatra masina taminao Jesosy. Zinona moa izay Jesosy malala, ampafirin'izay olona masina sy madio, kanefa ianao nefa niantsanay tao anatin'ny maro Jesosy araka ny tenao fa maro no antsoina fa vitsy no raisina. Misaotra anay nisafidy anay tao anatin'ny maro Jesosy mba ho isan'ireo mpandovan'ny lanitra Jesosy handova fiainana mandrakizay. Ankehitriny Jesosy malala, vita somatsara zao fanompoam-pivavahana zao, vita somatsara ny fanasana masina izay niarahanay taminao Jesosy, isaoranay ianao lehibe dia lehibe izany fa tsy mba olombelona ny nanasanay fa ianao ilay zanak'Andriamanitra velona, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka fanahy masina, mideranao zay mankalaza anao, manome voninahitra ny anaranao masina. Apetraka feno amin'ny pelatananao misy fiainam-panandro eto mpanomponao tsirairay avy mpianakavy ny finoana Jesosy rehefa avy nandray ny tenanao sy ny ranao masina dia terizo amin'ny alalan'ny fanahinao masina izy ireo mba tsorombahanay devoly fahavalo, mba tsorombahan'ny fakapanahy, mba tsorombahanay ratsy fantaterao amin'ny mandrakariva ny teninao fa izao androso eo alohanao dia andravina amin'ny taontaona rehetra. Misaotra Jesosy, hiatrika ny fiainanay andavanandro Jesosy, hiatrika ny ankonanay, hiatrika ny fivelomanay, hiatrika ny fianaranay, ianao ny fanonteny mandrakariva fa ny amin'ny mpanomboka izay fa novidiko tsy mba ho ariko ary ny zanako sy ny asantanako dia ho andraiko sy adidiko rery any. Apetraka feno amin'ny pelatananao amin'ny fiangonana FPVM rehetra manerina izao tontolo izao Jesosy mba ho tena famonjena fanahin'olona maro handova ny fiainana mandrakizay ny antso ijoroanay Jesosy. Misaotra tompo io ndray mandrenina Jesosy dada randrena toandro andro izay fa ianao mbola mpitombo ny hery sy ny tanjakary ny fahasalamana amin'ny mandrakariva, mbola afahany mampita ny afatra ao Jesosy, afahany mampibebaka anay isanandro isanandro mba tsy handehananay amin'ny lalana biorika fa handeha amin'ny lala mahitsy isanandro zay. Sy niavina amin'ny rahanao masina izany vavaka izany Jesosy ary tsy feno izany satria olombelona malotomolotra ihany mangataka izany vavaka izany ka dia fehezinay ary akambanay amin'ilay tsara indrindra ampianarinao mpianatra fa izay manao hoe rahanay eo izany an-danitra ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, meo any amizana sahazao anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe o Jesosy aminao izay nanatrika teto anio, nanatrika an'izao fanasana masina izao, nanatrika an'izao fanompoam-pivavahana masina izao, tsy arovy mandrakariva fa tsy aizo toeran'izao fa vavahady ny lanitra. Ka o Jesosy manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao ao. Raha izay merikeriky foana fa izao Jehovah n'Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitotana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako ao Jesosy. Koa dia mandehana amin'izao herinao izao fa indro izao momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Fa androso eo alohanao Jesosy arandravina amin'ny taontaona fa tsy arovy mandrakariva ny teniko Jesosy fa indro izao ny Jehovah Andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-magaga izay tsy haiko fa
fa izao malala ny hevitra zay iverako anao Jesosy atondra fiadanana ho anao zany fa tsy loza. Alleluia. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enkiny voninahiny tany rehetra. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'i Jesosy Kristy tompo. To